dia mila misotro ranona papay mangatsika tsara mihitsy na ro paka PSG zany atao anatin'ny faresena rono ohatra omaly tamin'ny dia tsy haiko ny tsy resaka ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany nataony teo anivon'ny antenimieram-pirenena omaly. Ny antony dia tsotra, sambany teo amin'ny tantara no natao amina fampitandavitra izany fivoriana ara-potoana nataony antenimieram-pirenena zany. Napetraka moa zany fa dia ny antony mahatonga an'izay dia noho ny amehana ara-pahasalamana ary raha nanaraka tsara ny kabary ny filohan'ny antenimieram-pirenena tsika dia minitra maromaro mihitsy no itondram-panazavana mikasika an'izay hoe fampiasana ny fivoaran'ny teknôlôjia zay ao anatin'ilay fivorian'ny antenimieram-pirenena. Tsika teto fandarana miaramonja dia fa nanitrikitrika fa tokony natao teny anivon'ny CCI io fivoriana io mba ahafahan'ilay fivoriana miaina araka ny tokony ho izy. Io dia mbola tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe fanapa-kevitra raisy ny fitondram-panjakana somary kitoto ihany rehefa manao zavatra satria ny antony dia tsotra. Raha ka ohatra tsika fanapa-kevitra izay niraisina tao anatin'ilay valandresaka ny fanaovana tampanao gazety ny pomba ny fanjakana sy ny tsy miankina anankiray izay nanontany an'ireo minisitra sy ny filohan'ny repoblika miaraka tamin'ilay fandarana farany teo dia nametraka ny fitondram-panjakana tao anatin'izany fanapa-kevitra zany fa miditra mianatra ny mpianatra hanala fanadinana. Rehetra io zany, na inona sokajin'ilay fanadinana ina dia miditra mianatra ireo mpianatra ireo. Rehefa mpianatra zany izy io dia tsy manino. Fandana miditra any an-dakilasy. Raha ampitahaina amin'ny lakilasy ianaran'ny mpianatra, hiatrihan'ny mpampianatra izay olon-dehibe ao anatiny. Zay tsy misy akory filazana fa ireo mpampianatra izay mandeha mampianatra ireo aneka tsy maintsy mpampianatra vita testa daholo aloha natao testa PCR vao mahazo mampianatra an'ireo mpianatra anao fanadinan'ireo. Nga nisy an'izany le fepetrany raisina. Fa dia hoe miditra mianatra fotsiny ny kilasy manao fanadinana eto Madagasikara. Fa rehefa solombavam-bahoaka izy io, atao ampitaindavitra le fivoriana fa noho ny amehana ara-pahasalamana. Rehefa itsika mpitondra ve zany zay tokony modely eto amin'ity firenena ity dia tsy maninona fa ny atsika atao amin'ny fampitandavitra. Fa rehefa zanakitsika tsy maninona na voaninona izy sanatria avy-mivava tsy fanapa-kevitra ndraisina teto amin'ny miara-manonjy zany fa fanapa-kevitra ny tenenin'ilay filohan'ny repoblika tao anatin'ilay hoe inona fepetra ao anatin'ny 12 andro dia hoe verina mianatra mpianatra kilasy manala fanadinana ary miditra any an-dakilasy. Ny lakilasy tsy nitenena hoe dia alohan'ny idiran'ireo mpianatra dia isy famafazana fanafody entina anadiovana zany lakilasy zany. Ny mpampianatra amin'izany dia tsy maintsy vita testa PCR daholo aloha 3 andro mialoha hita hoe négatif zay vao mandeha mampianatra an'ilay mpianatra. Tsisy resaka an'izany fa dia mandeha mianatra ny zanakitsika. Fa rehefa hoe mivorina teny miaram-pirenena amehana ara-pahasalamana tandremo tsy maintsy atao ampitandavitra zany. Fa isaka ny tokony modely eto amin'ity firenena ity. Raha tsy nandray an'izay fanapa-kevitra zay tsika mety haka ny rehetrarehetra zany efa atao ampitandavitra daholo. Fa misy mpiasa miasa ny anivon'ny departemanta miasa hoe ho an'ny jemetra dianjady dia ny atsasany makao. Oui, zay le fepetrany raisina. Ianareo le miantsoantso ve tsy mba malala lera eo amin'ny 7 sasany zao dia mba tokony tsy miantso aloha. Amin'ilay miantso amin'ny antso taroby zay tiako tenenina zay amin'ny 7 sasany zao dia manao fandarana. Tiako tenenina zany ao anatin'ilay izy dia ity. Rehefa manao an'ilay fanapa-kevitra tsika mandray an'ilay fanapa-kevitra dia tokony mieritreritra aloha tsika inona koa ny modely tokony asehontsika mpitondra manoloana an'ilay vahoaka entina.
fa eo dia fahitana hoe misy zavatra tsy mifanindran-dalana zany zavatra zany. Rehefa izy dia saripady, dia rehefa izy dia tsy saripady. Tsy saripady mihoatra ny zanaka rangaha. Fa tsy maninona, ozy ty fanjakana ty mianatra daholo nareo. Anga mitovy daholo ny be ny lakilasy ianaran'ireo mpianatra eo. Mitovy daholo anga nisy mpianatra ao anatin'io lakilasy io. Sa efa verifie ny fanjakana hoe tsy maintsy roapolo isaky ny salina. Amin'ny salina zao metatra toradroa. Tsy zany inge. Fa dia hoe mianatra. Tsika nefa tato anaty fandarana miara-monjy nametraka hoe io CCI io ny raha miainga avy any amin'ny seza maintimainty ary amin'ny farany ambany ary hatramin'ny seza ty amin'ny farany tapony aty na atao mihoatra ny 10 metatra isaky ny solombavambahoaka ary misy zany elanelana zany na raiky amin'ny 50 ny tonga ao. Ny solombavambahoaka mbola tsy ary tonga hoe raiky amin'ny 50 tsisy nanalana tsisy nanampiana zany, misy absent foana io. Sy zavatra zay le tiatsika petraka hoe inona zany eo ambadiky zay. Eo aloha zany iny efa tsindritsika foana hoe le fatahorana le iona amin'le solombavambahoaka mihitsy, le ifanatriany le mpikambana amin'ny gouvernement amin'le solombavambahoaka mihitsy nosoroana. Zay mo fananitrikitrika mihitsy hoe akaro reto ministra reto. Asaitsika manazava ho fantatry ny vahoaka hoe manahoana ny fitantananao ao. Raha matoa ministra, andre matoa ministra. Dia atao fampitandavitra. Na ny fantaniana ny zavatra andeha ao. Amin'le fampitandavitra, marina fa misy option hoe tony satroka hoe andre fitenenany fa tsy. Za zao maly tao miaraka amin'le mpanao gazety eo zany ianao. Dia anontania le mpanao gazety ohatriny ahoana ny fiainan'le zavatra hoe miaina ve. Iny mbola hoe ny filohan'ny teny miara-pirenena no miteny. Zahay moa zany nijery amin'le écran géant satria nasiana an'iny tao anatin'ny efitrano fivoriana tao amin'ny teny miara-pirenena dia maromaro ny solombavambahoaka tonga tao zany dia mijery amin'iny. Manatrika ohatriny ahoana le izy. Fa tao anatin'ny lahateny nataony filohan'ny teny miara-pirenena satria mihaino ianao zany ao amin'le izy ny resaka feo zany mbola nisy problème teo am-piandohany. Ny filohan'ny teny miara-pirenena miteny 2 minitra fahanginana ho an'ny honorable Nodimandry, solombavambahoaka ny Manakara, solombavambahoaka Giscard. Tsy maheno zahay, zay mbola mipetraka tsara mihitsy. Efa izy efa miotrika tonga dia zany avataranao hoe satria misy sary le solombavambahoaka teo. 2 minitra fahanginana zany zavatra miainga zany. Tonga dia nitsangana fotsiny zay solombavambahoaka. Andao tsika hitsangana fa 2 minitra fahanginana ty mandeha ty. Fa tsy tonga le feo. Etiky tenena amintsika le resaka teknika. Za moa maly zany satria tao dia afaka nanaraka hoe ahoana fipetraka le satria tenenina zany le solombavambahoaka ianareo solombavambahoaka alefaso aty ny laharana taribianareo fa ampidirana n'lay mega afahanareo manao an'le izy. Tsy dia le resaka crédit loatra ny problème. Fa ny anahy le fomba fiasa zany eto ny resahako. Araka ny tenenina teto maly. Tsy nitapohana ane hoe amin'ny fahefatry ny volana me zany fivoriana ara-potoana voalohany zany no misokatra. Tsisy nanapoka an'izany an'le fitondram-panjakana. Lalam-panorenana no mametraka an'izany hoe ny talata voalohany amin'ny volana me no mivory amin'ny fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka. Ahoana ny tsy ahafantaran'ny mpitantana zany fa amin'ny talata fahefatry ny volana me io fivoriana io. Tsika ary tato anaty ty fandary ty mbola tsika rehefa manitrikitrika fa ray volana sise dia ho avy le fivoriany ny solombavambahoaka. Fahatelo ny volana aprily manomboka amin'ny resaka amiana ara-pahasalamana le fitondram-panjakana. Karaha ny eritreritry ianao zany fanao an'izy ampitaindavitra tokony efa niomany ianao zany farafahakeliny 10 andro mialoha na 15 andro mialoha. Efa tokony vonina daholo zany rehetrarehetra zany ny ara-teknika sy sisa. Amin'ny 12 mahery satria tara le izy omaly. Vao misy miantso monsieur le député ity ve le numéro anao andefasana le mega eno efa natsonareo maly dia mbola mafiky zany izy io. Ok alefany aminao le 25 000 ariary zay moa zany mina solombavambahoaka raha telo maly numéro 30 000 ariary raha orange mangarary tsika ho an'ny omaly zany zay hoe omena megana crédit na 3 giga zany lay solombavambahoaka anarahana an'le maly.
fa miandry ianao tsy latsaka lizy napetrako nyfantahina fa manina lizy ny tsy tonga de mamanontany ny sombamoaka namana rehetra tonga teo samy tsisy tonga zay zany hoe le fomba fiasa hatramin'ny androany maraina io mbola misy solomamboaka mbola tsy nahazo an'io ny crédit ho atsofoka amin'ny solomamboaka tsirairay zany a mandritra n'le roa volana anaovana an'le fionana satria hoe ho ampitaintavitra zany vinavina mizy rehetra 100 giga fa de hoe satria moa zay mbola mikorompaka ne le monsieur le député le masy za zany nanaraka an'izy ahoana ka io ty organisation nareo ty de nanaraka an'izy hatrany amin'ny fotony mihitsy aiza manao inony de nahazo fanazavana hoe le izy 100 giga le omena anareo fa le androany zany 3 giga aloha nanenjehana an'le androany fotsiny de raha ohatra ka telma satria zay ny fampirarana dia 25 000 ariary io fa raha ohatra ka orange io de 30 000 ariary raha tsy tafiditra zany ny crédit anao raha ohatra ka tsy afaka mampidirana crédit le anao de omeny anao carte na 25 000 ariary na 30 000 ariary zany aby zavatra satria raha tsy manontany anao zany fa tonga de lasa le solomamboaka de baraka ina zay fa ho an'le nanontany zany ahoana fandeha izy de mahazo zany fanazavany zany ianao ary miaiky le tompona ndraikitra hoe mikoropaky zay manao azy satria androany zay vao nanao an'io androany le fivorina amin'ny 1 vita fivorina zay mbola mikoropaka mandefa le crédit amin'le solomamboaka le sampandrara eo anivony teny mera-pirenena le fomba fiasa zay zany le resako hoe tsy voaomana etoky tenenina amitsika hoe eritreritra nandalo fotsiny hoe mahana an'le ograrara ataotsika mifampiatrika amin'reto solomamboaka reto fa aleo jerevantsika hevitra ho ampitaindavitra io zavatra io satria misy zavatra ty tsika alefa hoa moramora kokoa raha ampitaindavitra mandefa le zavatra tao hoe ho lany ao ary kelikely kokoa ny débat tsy miaina kokoa le izy zany de sarosarotra ny tanan'le kritika mikasika an'izay anankiray fotsiny hoentiko atsika ao anatin'le lahadinika anay ny tao anatiny kabarany filohan'ny teny mera-pirenena io eno tsara fa nytany sainy teo le izy ny lalàna momba ny fizakana ny zo-pirenena malagasy ray hoa iny ray ao anatiny fa misy maromaro ao zany hatramin'ny hoe zoan'ny ny satan'ny fanoerana fa iny anankiray iny eto tsika iresaka an'izay rehefa aveo isitona tsara nysaitsika hoe raha ohatra ka atao débat io débat be mihitsy ary tena hoe andefa le izy amin'ny teampitaindavy ty zany sarosatra zany le fanatanterahana an'le pitsopitsony no le izy hoe mbola ifehany le lafiny ara teknika ianao fa tsy tonga de riaka batana ohatra ny mahazatra ny zavatra mety hitsorika fotsiny tsy hoarakitsika ao anatin'ny fivorina io fa eto zany de mametraka an'izay hoe le zavatra natao maly dia tsy voafe fa de nararotina fotsiny moa zany le izy ataotsika fampitaindavy ty hoe de zao io hoe de zay aloha zany ny sandany zay teneniko anareo zay hoe 100 giga ampitomboy 1 zay aloha zany ny sara-pifandraisana ho an'le solomamboaka fotsiny zay fa mbola misy fametrahana écran géant mbola misy système maromaro tsy aizy mbola nitavana ohatrininy zany zay zany le izy hoe zany ny sandany zay fa hiditra amin'le resaka lahadinika teo voanaheno an'izy maly de ozy hoe zay le raha novolaniko taloha tariny zay sanatria tsy fankalana vahiny sanatria voavava mihitsy zany fa nena zany ty de fampieritrretana atsika ary aza atao mandalo fotsiny tsy retsofotsika io tsy aditsika hevitra io fa anahirana atsika io rapitso raha fakapitso mbola tsy mizaka zo-pirenena malagasy ary izy androany efa manahirana anao ny raha ataony mbola tsy mizaka zo-pirenena malagasy fa manahiranao ry avantsara tiako volany io mbola tsy gasy izy fa mbola jerentsika maso iny nareo ane tsy gasy efa manahirana atsika ny ataony efa reny tany saina etredol iny ary manoatra an'izao ato manoatra an'izao ty manoatra an'izao raha pitso raha afaka pitso izy lany io lalàna eo hizaka zo-pirenena malagasy izy
miomana ry sakay zany tsy haiko aloha raha zaka ny sainantsika zany afaka ny amiko afaka ny adidiko fa nanaitra anareo zay hoe enjany io tsy sangisangy io fa afo tsy fankalanany ana zany fa fampitandremana amin'ny hoaviny taranaka faramandibo raha pitsy rafaka pitso misy am'ireo vahiny zay mipetraka eto Madagasikara sy miasa eto tsy mety s'intègre ao anatin'izany hoe fiarahamonina malagasy zany hoe enao fe anambady an zareo manofisa mamy hoe izy ve anambadiny anao ny vehivavinao iarahany fa ny vehivaviny membaka ty hoe mahita raranao na le vehivavy mahita rara na le anao le gasy iny mahita rara tsy fankalana hoa zany anazy zany réalité zany teneniko zany marefaka maray amenao nationalité amindrozy tsy mifangarongaro amitsika io zany mizaka zopirena malagasy gasy izy eo fa zafindrakoto roger nambinina ny anarany dia ambinina tokoa izy manomboka eo fa tena refesiny amin'ny sakany sy ny lavany amin'izay ianao zay zavatra zay zany eniko anatin'le kabary de ozy hoe manino soa panina raty raha teo tena eo zany vao mahita hoe tena soa ihany fa efa nisy zavatra nyresahatsika andro vitsivitsy lasa de mitotiny ty zavatra ty ahafahana mampiakatra an'izany adevitra zany ny tsy fankalana ho tena petrako mihitsy izy miasa eto aminao tsy problème raha mitovy amin'ny fomba fiasanao sy ny rehetrarehetra manaraka tsara hoe tsy problème fa mba teneny re hoe nareo zany rehefa te hanana zopirena malagasy de tsy maintsy manambady gasy marina mafy izy raha anao an'izany fa ataovy ange io zopirena de 5 milliards FM zay ny vidiny vidiny io rangaha na mbola ataonareo 5 milliards d'ariary ary fazahony le zopirena vidiny aminao faly alainy aminao avy eo raha 5 milliards d'ariary nangalany ny zopirenena iny 50 milliards d'ariary ny tambony iny rehefa eo reo tsy miasa saina aminao zany sefo anao avia bon hitanao tsika kalma tsika tsy miady tsika manao business sefo ina ny ananao misy tomobily anao ratsy pnenao mandehana magasin teneny koto mangala pneu 10 anao efatra anao 10 miaraka amin'ny roue de secours zao anao mandehana sefo ok sefo tsisy non tsisy problème andana sefo mahita aniny anao de tsara fanahy zany raha pitsy raha afaka pitsy amizay reo karakory sefo sefo mon frère misy zavatra zay naseko netiny koto mba karakarao mo otrina vidi le pneu 10 otriny zavatra sainy karakarainao iny zay le tactique zay mafy reo etiko itenenana aminao hoe mila fitandremana zany zavatra réalité zany teneniko zany fa tsy fankalana tena petrako mihitsy fa tena hoe zay le zavatra misy eo am'le raha fiarahamonina iainantsika androany hoe ahoana le mode opératoire ahafahanao mahita le hoe inona natonga n'iny lasanakary ity lasanakary tena mba teneno anazy sehatra ka tsy zareo ny rôle androany sy ampiarina afa-tsy ny fiompiana kisoa iny tsy dirany fa teneno ana le sehatra hoa énergie tapao teratsiziny ao resaka import export na PPN na io na resaka électroménagère io na resaka produit import export hoa teneno ana tapako teratsiziny ao any amin'ny pharmacie iziny ao resaka tomobile ividy fiara iziny ao ny zavatra matanjaka resaka telefony tony mbola iziny ao nefa izy amin'io mbola tsy mizaka zopirena malagasy de raha pitso amizay anao hanome anazy an'le izy zany hoe tiranga autoroute anareo mihitsy amizay fa tena hatramizay nareo mbola nandeha lala kely pavé misy lala tany mandeha amina fefilo
fa ity nareo alefa mandeha amina autoroute amizay dia ndany fa ho tadidinareo zany zavatra teneniko zany rapitso rafaka pitso miainga avy amin'io la adinika anay ao ieniko maly io zany taitra mihitsy way miainga zany zavatra zany ary mety zay no mahatonga ty ampitaindavitra ty hoe amizay misoko mangina oatra ny rongisany io dia tsy de misy maharaka io lasa tsy débat tena oatra ny mahazatra io tsy fankalana zany za tena manaiky mihitsy misy amreo tena te s'intègre anatiny fa tsy izy rehetrarehetra fa mba atao fepetra amin'eo ange hoe tsy maintsy manambady gasy nareo vao mizaka ny zopirenena hoe ary tandreminareo manitsakitsaka an'le gasy fa tonga de mahazo tsy miditra amin'io izy rova zay fotsiny fepetrapetraka hoe de tsy maintsy manambady gasy e manambady ndra maro sandy ianao zany vo elany 100 mètre elany 100 mètre io raha zay fotsiny tsy maintsy manambady gasy au moins zany ny zanany rehefa aveo mba ny ilany gasy ny ilany zareo diny aveo mbola mety anambady gasy le rehefa aveo de miverina antanàna ozy izy le hira fa zany zavatra zany mahatonga atsika mametraka aya hoe noaviny ty fireneny ty ary zay le mahatonga nametraka teo iresaka foany tsika ny ampopireneny sy fitiavatandrazana ao anatin'le zavatra resantsika satria miainga avy am'izany io ny fitiavanao le tandrazanao misy zavatra eto tsy maintsy mailo ianao mba hahatonga anao rapitso rafaka pitso ny taranaka fara mandimby hoe ho inona no ataonao rapitso miantsehatra izy ianao rapitso jerenareo tamin'ny andro ny amiral dideratsiraka verina lavidavitra kely tsika tamin'ny andro ny amiral dideratsiraka ianao na eno gasy mpandrarà mba hoe matanjaka zany na tsy de betsaka ary io akoatra ny efa teo hatramin'izay de mbola naheny ianao zany tany amin'ny faritany mbola nisa zany hoe kaleta nisa zany hoe sol-dollar maheno anaran'olona zany ianao hoe zany mpandrarà matanjaka zany tamin'ny andro ny amiral dideratsiraka fa taty arinany tsy heninao tsony le gasy vitsy sisa ny heninao ary ny fandrarahana mamokatra za tsy miteny hoe fandrarahana eo fotsiny fa le fandrarahana mamokatra zany hoe manana indostrie ny gasy mamokatra manodina zavatra eto amin'ty firenentsika ty efa vitsy raha manandrehibe d'accord zany efa teo foany zany raha manandrehibe zany fa ny raha marsona io rahantsika mahita io ohatry ny ahoana mivoatra ve le raha marsona androany nefa zany ny fatatsika voanandrotsika taloha de savonynofy savonnosy fa androany zany raha marsona zany victime le système nefa zany mamokatra manodina zany mamokatra mamboly de manodina de mahazo vokatra mandeha eo amin'tsena tsika fa ifanana ny fanafarany sasany an'le PPN tsy voaritsika akory zany ohatry zany io raha manandrehibe io manodina manao chocolat zany miainga avy amin'ny zavatra ambolena de ahodina industrie manodina mihitsy akoatra ny izy manao any fanondranana andreo vokatra misy eto amintsika fa firy norinasa gasy ohatry zany firy de antany hoe firy ny gasy matretre ny manodina ny atsika ary reo vao misy problème amina resaka politika potehany zay le mahatonga ana miteny le ampom-pirenena sy fitiavatandrazana le gasy hoa jerena am'izay fa ny atsika ny manodina potehana rehefa mba lasarasa le gasy de potehana jereo zao ohatra raha fandrarahana tsotra fotsiny fa tsy le manodina tsy hoe industrie zany fa hoe mandrarà redressement fiscal gasy ne no migadra am'zany mpandrarà gasy nke no migadra am'zany ianao hoe mba naheno andry fatsora li hoe nitsofoka hoe tratrana redressement fiscal fa reo ve de tena dio mihitsy any anatin'ny tambajotra tserasera any amintsika am'teny zao jerenareo any mihitsy hoe ty teto ty tsy vao ty tsy mazava ny volana loto amin'ny kitabolam-panjakana be da be taloha tadidiko tsara rehefa mihaino an'le tantara amin'ny ray sy fefany tamin'ny ray sy dimy moa io tamin'ny voalohany de aveo lasa tamin'ny ray sy fefany rehefa mihaino tantara ianao ao amin'ny erany moa mbola misy an'izany rehefa mandeha le tantara de hoe tranombarotra
zay ny ao anatin'ny tantara hoe Slofo José miasa ao anatin'ny tranombarotra tompon'ny tranombarotra na i olona ratsy fanahy na i olona ingaratrema ohatra irapanana zany ny tompon'ny tranombarotra le tranombarotra vaovao etsy ananiny tranombarotra zay ny mandeha amin'ny tantara raisy 5 ary io dia hitanao mihitsy teto Antananarivo misy ny tranombarotra zao misy ny tranombarotra ry tranombarotra ny misoratra eo gasy ny anarana mandeha eo fa androany ianao tsy maheno an'izany tsony fa ny matanjaka androany mihetsehatra amin'izany tontolo ny fandrarahana eo amin'ny sehatra rabato zany androany vitsy ny anarana gasy matretra vitsy ary tsy mahazo tombony mihoatra ny ranamana za zany eto dia tia metraka amintsika hoe ny mahatonga an'izany dia lay fahefa-panjakana tsy natao atsika gasy fa mitanila rehefa mitsika gasy dia mahasaha anaovana redresement fiscal sy indrindrindra koa moa fa hoe misy frais ara-politika tsy mitovy le izy vao mety tena mampahazo vahana mihitsy hoe poteo ara-politika eny atsika sao dia matanjaka ka manjary hiditra ty amin'ny tontolo politika dia ho resitsika tahotra n'izany ny betsaka dia poteo itsy poteo ry le gasy ohatra anahy poteo fa raha namana lasa izy faly izy satria ianao famimbako ianao famotika izy ny mahazo vahana amin'ny sehampiarina potika tsika androany raha tsy mieritreritra zany tsika ao anatin'ny folo taona farafitsika androano ajereo ny sehatra matanjaka rehetra dia iza ny tsisy anazy ary iza mba hoe gasy no mifehan'izany vitsy zany iza tamin'ny mpitondra ny nasanana pokany reo hoe mba misy redressement fiscal na nisy fanakatona ny amiral Didier Tsiraka sy ny président Marc Ravalomanana ihany nanao an'izany ny amiral Didier Tsiraka na rehefa napakevitra hoe akatoko no Océanitrady tantara zany président Ravalomanana nanao an'izany fa sisak'izay milama androanytsika ny sehatra tena hoe tokony harovana zany fa le sehatra ho an'ny gasy fitopolo isan-jaton'ny vahoaka malagasy dia tatsa tsy zany namorona an'izany fitsika rehetra mahay an'izany tsy enjery fa inona ny zavatra mananotanina n'le fitopolo isan-jaton'le vahoaka malagasy dia tatsa ba mangoky amanalina ny hektara mena ny arabo sehampambolena ke sisany tsy voafehan'ireo e na seho pipina zany ary mbola manao izy mbola misy anazy any e sao dia metratra izy kosa raha tsy miompy fa tsika gasy ny kisoa ihany ao ny tsy ompiny fa manontaniana reo fa miompy izy ny sakafom-biby edray izy ny matretra eo anatin'izany sakafom-biby zany mbola gérer anao ty tagny sehatra rehetra tompoko anjakany mbola tsy mizaka ny zopirenenao izy androany rapitso izy ameo malalaka le zopirenena satria zay e marefitsika vaky lala tsara izy rehefa aveo fa hotadidinareo ty teniko ty raha zany no mitranga ady hevitra petraky tsika zany io anivon'ny anteny mera-pirenena hoe handalo ao i zavatra io ho avy ndray hoe aka discipline amin'ny parti sangatanana tompoko eny tompoko avy ditsika lafy ny eny tompoko iny zavatra mandalo ohatra zao misofinao le izy fa raha tsy mitazona zany le sofinao mantoritoriana terako ena daholo ny tolomondy dia manjany ty dia asy laniny ty ka fa mandini tsara aloha za zany eto dia mametraka hoe manana didy solombavam-bahoaka io ary zay zavatra zay dia ampitaiko amintsika rehetra zay olo-pirenena hoe tandremo fa ny fifidianana dia zavatra anankiray tena manandanja tsy azo atao ambany zavatra mihitsy tsika manko manambanimbany an'io fifidianana io za tsy fidy fa mangala bato le anatsy dia vatinay tsy fa rehefa betsaka ianao no mifidy sarotra ny mangalatra ny vatinao noho izany
miomana dieny zao ianao zany fa raha misy fifidianana ok zay le miangetsana fa inareo ny angetsana mahatonga androany tsika tsy afaka mamaritra ary tsy afaka mandrefy an'io teny miram-pirenena satria ny angetsany nareo Antananarivo farak'izay malala ty firy isan-jato nandeha nifidy solombavambahoaka vitsy isan-jato magaga Antananarivo nefa entony vaovao rehetrarehetra misavoivoy ny angetsana satria hoe tsy lany président Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana dia ka reo nge mangala-baty inona moa zany ny antony ny vidiana lafo zay androany viditsika lafo zay androany fa raha nazoto ty Antananarivo ty nanana solombavambahoaka 12 ny boribotanina Antananarivo fotsiny raha nazoto ny fidiny 5 fa androany tsika mahita ny vokadrasiny any amin'ny toerana mahalany any président Marc Ravalomanana 20 isan-jato tsy misy solombavambahoaka 5 satria manino miangetsanytsika tsy mijery lavitra dia raha pitso raha afaka pitso rehefa nateran'olona baolina nateran'olona maillot naterana sio ino ndray fidina fa aza manao lecture politique hoe mijery lavitra amin'izay fa tandondondoza le firenena 10 taona ho any amiako dia viditsika lafo zay fa androantsika no mila mijery lavitra rehefa mitenenareo moa eto zany hoe tsy mahamaiky ny manonga-panjakana metra ianitra efa niteny hoe tsy kolotsaina malagasy zany fanonganam-panjakana zany fa misy olona miborosy avy ao aoriana manao an'le izy dia androany zay ny mahatonga mampitetranareo aza maiky amin'ny onganan'le fanjakana fa afatara aloha le fanjakana hoe tokony taony fa tsy hoe misy olona mitsangana hoe zao dia iny koa anao fa mitsangana tsy fantatra akory nefa ina ke mampitsangana an'iretsy olo retsy fa afantaro aloha zay inona avy lafiratsy ny fanjakana io dia inona ny anjara andraikitra mifanandrify amin'izay fatary daholo aloha zany fa maninona ianao ny mandray andraikitra dia iny no manosika anao zavatra fa tsy mandehandeha fotsiny amin'izao hoe rehefa misy mandeha andao zao dia efa avy eo tsy fantatra akory hoe inona ny tokony ataonao ka aorianan'izay tsy mahamaiky zany raha ohatra ka tsy fantatra akory ny aratsin'le mpitondra fa fantaro aloha inona daholo ny lafiratsin'le fitondrana zay ianao vao miditra amin'izany inona ny zavatra mbola tsy fantatrareo ao ambadiky le mpitondra amin'izao fotoana adidinao ny manakatra an'izany mila mahafantatra an'izany hoe ino ny tiboteboky ty ino ny ty resahany ty fa tsy ohatrany hoe olona mihaino angano fotsiny ianao fa mila mandray an'izay ary andraikitrao le izy safidinao le izy dia ianao zany mila resy lahatra hoe ity dia tena misy teboka tsy ekeny ny saiko ary tsy araky ny tokony izy tokoa ataon'le mpitondra fa tena satria nandeha koa dia iny koa anao mba mandeha hoe nandeha rabe dia karabe ary mitsangana zamy maninona mitsangana inona mampitanandrabe dia zay ianao vao mandeha mitsangana fa tsisy an'izany hoe mitsangatsangam-pony zany dia zavatra zay le tiako ampitaina amintsika hoe aza maimaika na taitaitra io amina zavatra misy ara-politika eto Madagasikara fa manaova fa makafakana tsara aloha fantaro tsara ny zavatra rehetra inona ny zavatra misy inona ny adidinao fa zany ny adidina petraka taminareo talohan'ny fifidianana hoe mila mitsangana marina fa tsy nahazo ny filohan'ny republika tsika fa ny solombavambahoaka dia tanjaka anankiray ngeza be fa ny aininareo matoa 9 solombavambahoaka timma dia tsy ny aininareo zany dika fa raha ny aininareo dia nahafantatra tsara mila manana maro anisy eo anivona teny miara-pirenentsika fa androany tsika mizaka mivokatra zany fa mbola mampieritreritra androany miteny amintsika hoe jereo no avy Madagasikara jereo no avy ny taranakao fa ny fandraisanao andraikitra androany no itsonjovantsika an'izay rapitso fa tsy miandro hoe le taranaka rapitso zay vo iaro ny tenany efa tara efa mifahatra ny olona efa mahazo faka izy faka anankiray ngeza be io zom-pirenena io faka ngeza fa arak'izay ngeza ary sarotra ongotany io reo voalasa mampieritreritra tsika tsara indroa intelo inefatra vao manapa-kevitra fa mafy zany faka zany ny pour sy ny contre ao anatin'le izy jereo zava-misy androany
rehefa mba manakarena kely ny gasy de lany andro mifanefa na lany andro mizesta bling izy non ny anao ihany ny anajany anao isanao vidiny anao izy avy ambony zay miainga rehetra eo ny androany ka izy satria manino lany andro fanetsitsika zany zavatra zany ny atao hoe fototra mila iaran'le gasy manana hoe inona marina moa zany ty magasy anaty misy fanontaniana zay tao amin'ny erana matao fandaharana izy io rehefa mandeha de zay mihitsy ny apetrany fa inona ary zao ny mahagasy anao de samby mamaly fa inona tokoa ke mahagasy anao androany fa hatramin'ny sehampamokaranao a rapitso rafaka pitso eo pelantanandro zany andeha ho any Bamangoko menany zany velaran-tany midadasika zany ka tsy gasy angady tsy mba misy gasy afaka manao an'izany ve misy io rangara ohatra ka tena hoe omenao le fahafahana manao an'izany fa le fanjakana no tokony manampiny gasy iary manampiny gasy iotra manampiny gasy amokatra mila mamokatra tsika manodina vokatra za tamin'ny fotoanandrony a tao amin'ny ministère ny toekarena tafaraka tamin'ny ministre tamin'izao fotoana zany nandeha nakany Antsiranana manao chocolat lay orinasa tany Antsiranana tamin'izany vazaha io a fa tsy raha manandrebe fa ny azy io chocolat tsika io ahodiny de rehefa voahodiny de mbola tsy vita zany fa semi fini le izy a zany hoe le cacao iny a mihodina de lasa ohatra ny chocolat marihatra be zay le izy zay no mandeha de mitsofoka anatin'le carton any andafy zany hoe enao zany mamokatra an'le matière première eto amitsika eto ny olona rino mitava anazy miverina avy any iny a vidina ohatriny 4 € le chocolat anankiray miainga avy aty Madagasikara am'izao fotoana zao teo a zany de mba nametraka mihitsy hoe manantsika manana an'ity chocolat Robert ty satria tiano manotokana zany mba tena tsy dirana farana eto amitsika am'izao jereo fomisana chocolat efa misy hafa fa tsy chocolat tery Robert rery fotsiny sisa zany hoe tsy le gasy rery tsony zany manomboka miditra io izy miditra tsikelikely dia barakay jereo nge jirama tsika androantsika memenina am'ty jirama ty hoe jirama manao zao jirama ajereo hoe izy nefa tafiditra koa misy fotoana tena nitambava mihitsy dossier nandalo teo ambany masoko zany fa rehefa aloha le vola alohan'ny jirama any am'le orinasa mpanome mpamasatra de misy sandany ohatra zany ataontsika hoe ariary roa ny kilowattin'lay jiro alohan'ny jirama any amin'ny mpandraraha io ry tsy volany io ame azy zany toy dralanao ariary roa zay ny kilowattheure nandeha ny andro nandeha ny volana namoaka lalàna ndray tsika namoaka fanapahana hoe asonitra ariary folo ny kilowattheure ny herinaratra vidiny jiramany amin'ny mpamokatra n'ilay izy de jereo ny afetseny inona ny ataondry tsy volany manora taratasy am'le ministre i monsieur le ministre mialatsiny aminao izy fa niakatra ariary folo le sandan'le herinaratra le 1 kilowattheure ka zahay bakan'izay ariary roa zany ozy ny sandan'le izy ka zao aleo asina effet rétroactif ty lalàna mivoaka terina ty sandany ty zany hoe le ariary folo zany raha ohatra ka hoe 2009 izy zany nividy ariary roa nividy ariary roa taminazy aty am 2015 ohatra zany no niakatra atao hoe taona tiarina zany niakatra ariary folo izy de io zay le anay manomboka am 2009 iny a misy ariary valo zany izy tavelany de aloha avy aminay le ariary valo mahay nareo ry le nama iaby manao an'io ry tsy volany le ariary valo zany alainy aminao ianao zany mba mampiakatra zay fa eny ariary roa nareo hatram'izay de atao karina ariary folo fa izy tonga de manao kajy ambony hoe
le ariary folo ty d'accord fa le ariary roa na iry misy ariary valo zany ozy izy de alefa soty le ariary valo fa mitehana an'le orinasanao akitsirano jirama zany no mpandoavinao ariary valo ndray enitoana lasa de raha tsy mijorany zany le tompona ndraikitra manoloana zany de vony eo le teneniko aminareo manahoana moa zany ny anao manatrano monsieur le ministre manatrano anao firy tranonao Tananarivo eto ary misy ray tsara vila io monsieur le ministre tsy manino mino anao teneno ikoto koto ambary taratasy ministre le trano aria alarbi amena anazy aveo ariary roa lasa ariary folo ohatrina vidin'ny trano nameny anao iny ohatrina le ariary roa lasa ariary folo ato maisika fa ianao tampona amin'ny masonao de very le ampopirenena sy tiava-tanindrazana fa raha tsy mijoro le olona am'izany le tompona ndraikitra vitany atsika am'izany aiza koa misy an'izany lalàna misy effet rétroactif zany rétroactivité de la loi zany tsy miexiste finazy ny fatany ty ataony kopikole makaty tsakitsa de gaga avenao raha ohatra ka milamina be zay enao ihany ny amboariny mba hitanao ihany de parany sasany androany manana trano mba misy fanady tsika eo mila manao fanady adina tsika gasy aza janona fotsiny aminao hoe satria delona no miteny an'le izy de ravina kory delona makatsy ry maître ianitra ry deputena ambanivohitra aza mijera zay fa sokafo masonao raha mahita zavatra mijoalajoala ianao andrany de petrao fantanina hoe so de mba volantsika ihany ary nanaovana an'io de alefa sy lavitra nke le fangadiana an'le izy fa mivoaka ao zay hoe io zavatra mijoalajoala io le ka vola tatsy nalaina nanaovana an'io mba hitanao ihany de parany sasany tamin'ireo fa trano tôla trano kaky zahay tilaran'izay trano kaky androany tsy fialonako an'izay fa marary am'le gasy voadona androany fa tsy tonga saina koa le gasy fa mifamotika samy gasy mifanimba samy gasy de ny olona ny mahazo esape mieritrereta fa mbola manam-potoana tsika tsika taony manarina an'izany fa ny bazy ny fanarenana an'izany de zay petrako aminareo zay hoe aza miotakotaka sy malaky miazakazaka fa jereo tsara aloha ny antonantony zay tsika voamoroso ary ny fifidianana de aza atao ntsony hoe zavatra ambanjavatra sy ambaimbaina hoe fifidianana de tsy miasa za nde anjono za na ohatra an'izao iny safidinao iny zava-dehibe no entiny ok zay ty hoe aka satria tolotolorana an'izao de mifidy an'ity fa eno ny zavatra lazainy inona ny zavatra teneniny inona ny programma anasany hitanao taratra ao anatin'izany ve ny azahoanao tombon-dahany raha pitso amin'ny magasy ianao androanytsika zay le olana very faka tsika very faka zay mihitsy ny teny malaza anazy very faka tsika io raha tsy tsika mamerina an'io barakay ny olona indray ny mahazo faka eto amintsika tompona ndraikitra tsika ao anatin'izany tsika solomam-bahoaka mandritra n'ity fivoriany ity andalo amintsika eo zany lalàna zany mieritrereta fa zana enao an'le izy maly mangoritsina fotsiny zay hoe ho avy ny anina fa lany ny anina hoa zay zavatra tena mampieritreritra fa manodidina an'izay satria miresaka amin'ny magasy miresaka amin'ny matantsara de eto ale miteny amin'ny mazanaka ambatora zakana tsy fantatro fa tsika mila mahay mijery tsara na de mametraka fepetra ary manao ezaka le tatsavy any ambatora zaka tonga hatrany ambatolampy mifampiraraha amin'ny gouvernoura ny vakina karatra amin'ny tompona ndraiky ara-pahasalamana rehetra fa mila mpandidy vary le ambatondra zaka androany mila mpandidy vary io mba tsy ho simba le vary eny atsaha am'izao tsika miteny zao fa tsy fantatro mihitsy nareo mpitondra fanjakany ty mifandrangarangana nyty amena ara-pahasalamana nareo ty hoe rehefa inona de atao hoana de rehefa inona ny antony mafonja samy manana ny atao antony mafonja hatreto aloha fa le ataon'le ragovanay ao loatra mangoro dia apotika n'le famboleny le tatsahany ambatondra zaka
sakana ny tsy andeha ho any Ambatondra zaka le mpandidy vary avy ety Ambatolampy sy manodidina aty efa ny tsinodriky teto fa ny sianaka tafiditra ao anatin'ny kolotsainy mihitsy zany tsy havanana ary tsy aingana amin'ny fandidim-bary isa-taona dia tsy maintsy maka olona avy ety Antananarivo Atsirabe sy vakina karatra zany vakiny adina manao any didivary io fa androany le ragovanay tsy fantatro amin'ny anarany inona fa dia sakanany io hoe tsy manaiky ny ragova sao dia hitondra valanaretina ho any amin'ny tanàna any le izy ataovy test miainga avy any izy dia efa ataovy test tonga eo rano fotsy izy ohatra natao tamin'ny heritaona mbola misy test eo amarinina eo izy zay izy vao miditra any tonga any amin'ilay toerana mbola afaka ataonao contrôle andre mandeha zay izy vao miasa tsy fantatro fa nareo matetika tara foana ny fanapa-kevitra raisinareo vao mifanaraka amin'le eritreretin'ny olona marary rangaha le tatsara efa le tatsara mihitsy angeny tonga any Ambatolampy maka hoe zato ny anay mpandidy vary ilainay ronjato ny anay mpandidy vary efa le tatsara izy tenany no mandeha makany mivantana mandrindra hoe eto ny tondrana an'ity olo ty avety tonga dia eto le gouverneur anay manao mafana sy mangatsika am'izao hoe tsy mangaty ony zany dia hoe izy manao antso amin'le olona tana miatso ny zanatany mahafantatra réalité sianaka ringanao dia tsy halala an'izany hoe tsy araka an'izany io raha io sianaka anao fa tsy hoe olafa eritrereto ihany monsieur le gouverneur fa anahirana io zavatra io mandeha amina fotoana io dia ahoana ny tsy afantarana an'izany hoe ilain'ilay tantsaha le mpandidy vary tsy mpandidy vary 20 na 200 ny ilaina anarivony le ho hitanao ao tanàna hatramin'izay io tsy nanao an'izany io satria fa nahazo fahefana androany ka dia rôle ao anatin'izay dia hoe ny ragova mandahan' zany ny olona manao ny ezaka rehetrarehetra tongavan'le izy any ny avy any amin'ny gouverneur mivakina karatra ary mba tsy nahoatra tamin'ny heritaona manamora n'le fahafahana manao an'le izy ny tompona ndraiky ara-pahasalamana amin'ny faritra Ambatolampy sy Madina manamora ny tsy haiko fa miteny fotsiny hoe le fanapa-kevitra raisiny mba ataovy araka ny tokony izy fa menimenina androany matahotra izy io ny arenany io vary eny an-tsaha io ny azony bankiny dia le bankiny mihitsy no pitehanareo mieritrereta tena mieritrereta tsara mihitsy aloha fa angidy hoditra amin'ny olona eo dia miteny azy fa tsisy olona somonga aminao amin'ny resaka vary zany eto fampieritrretana zay ataoko zay misy tompona andraikitra aty amin'ny fanjakana foibe raisina andraikitra reo efa mahazo resaka n'le Ambatondra zaka sy le faritra loatra dia mametraka aty amin'ny fitoram-panjakana foibe koa hoe raisina andraikitra reo satria nakatona le carrière ao andilana ny antony efa tonga tamina fifandonana samy foko le izy dia aleo aloha ikatona fa ny apetraka kosa dia ity rehefa mikatona dia mikatona rehefa mikatona dia mikatona fa tsisy an'izany hoe akatona dia rehefa avy eo misy olona afaka mandeha tsokosoko mandeha mangady dia manome leny amin'izany dia afaka miasa fa rehefa nakatona dia ho an'ny olona rehetra nizaniza mikatona zany le carrière tsisy azo miasa tsony dia aza ampiasaina le izy fa akatony tanteraka fa rehefa tsy akatona reo dia sokafo fa na nareo zany manakatona amin'izay fampetra fandraisinareo zao hoe akatona io dia akatony ho an'ny daolo be fa aza anaovana mizanatsindrinila dia misy olona mahazo mandeha tsokosoko makany dia manome ny ohatran'izao amin'le mpiambina eo dia tafavoaka ihany le vato zay zany dia mila fanaramaso avy ty fitondram-panjakana foibe hoe mikatona tanteraka io tsisy olona miditra ao zany tsony fa raha za mo maheno dia tsy maintsy omeko eto hoe mbola nisy niditra tamin'izao daty olona zao nisany efa miteny an'le olona any any jereo dia ampitaho aty aminay ty alaivo sary raha azonareo
fa tia ny farany mikasika an'izay resaka carrière zay any ny vory ny tompona andraikitra OMC élargi tany Ambatondrazaka nanapa-kevitra hoe ampiantso police de mine mikasika an'ilay zavatra natao tao le fanapa-kevitra nakatona an'ilay carrière fa ny fahazavatra mahagaga dia zao tonga tampoka le police de mine ka misy vato lasa any anara-maso an'izay tsika hoe inona na tonga ny vato nataonareo saisie io fa maninona misy olona asa atao dia misy olona mividy vato zany mazava ho azy fa maninona izy natao inona ny tsy ara-dalàna amin'izy dia inona le fepetrana le sazy tokony izy iverenana le vato amin'le tompony mandoa sazy ve izy sa ahoana anaraka an'izay tsika ho arahantsika zay fa sao dia anaovanareo mikimaky le vaton'olona misy mandeha efa amina kilao le vato fa mandrara izy matona azo an'le vato tao raha misy tsy fanaran-dalàna dia sazio arak'izay fa tsy hoe baraka le vato dia tonga ty Antananarivo dia tsy hitany anjavonany tsy mifanaraka amin'izay tsika fa anao fanadidintsika hoe atraiza lasaiza le vato am'izao tsika miteny zao fa nalainareo tany io nareo police de mine dia anaraka an'izay tsika zany hoe akaiza iny anao fanaramaso an'izay tsika adidy zany amin'ny maha-olom-boafidy dia apetrako le afatra teo averiko tsara hoe rehefa akatona le izy dia akatony amin'ny olona rehetra fa tsy hoe misy mahazo miditra dia misy tsy mahazo miditra fa rehefa tsy akatona dia sokafan'olona rehetra tsisy contre mihitsy dia anakatonanareo anazy tamin'ny voalohany zay niady zay fa rehefa hita mizavatra tsy norma tao dia akatony oke tsy olana fa ataovy mikatona amin'olona rehetra zay ny anjarako tamin'ity marain'ity fa zavatra mbola milo resantsika raha pitso mbola fotoana afaka mbola miresaka zavatra afitsika indrindra fa tao anatin'le kabary nataony filohan'ny teny miara-pirenena ny resaka n'le resaka lalàna mifehny fanoerana zay le anankiray sadasada faharoa moa zany no resahany tao anatin'izay fa tsy le décret d'application fotsiny sisa ny andrasana tamin'ny anankiray fa lalàna anankiray hafa faharoa mihitsy io mbola resantsika ny mikasika an'izay eto ny solomamboakana mba mivoatra efa miatrana arabanao honorable anjaranao ny manohy indray ny fandarantsika amin'izao maraina izao miaraba ny honorable fidèle miaraba n'ireo équipe solide miara-manonja miatrika an'ity micro ty androany ilaza ny zavatra misy ho amin'ny vahoaka na izany zany tsy maintsy atao miaraba ny vahoaka malagasy rehetra miaraba ny mirarosoa any tsy mbola salama miakamidina ohatrany tsy fantatra le ohatrany pitsoka muzika ozy any aminay izay ny resaka tabany zavatra avoaka ny résultat avoakandrareo amin'ny télévision mikasika an'le hoe reto karakara ny fahasalamana ireto mbetika 10 mbetika 10 zay tsy mindrary fahafatesany fa mindrary fahasalamana mandrakariva areny tanjony eto miresaka an'izay moa ianao dia ohatrany misy zavatra irisahana ihany any tanàna dia milaza le hoe inona zava-misy alohan'ny risahana ny zavatra rehetrarehetra dia manontany fotsiny tena le misika vaksiny tatotra eno fa le izy ve monsieur le ministre any amin'ny CSPD no misoratra anarana ve sa any amin'ny commune aloha zavatsara ny resaka fa ty resaka vaksiny tsy tokony diran'ny commune mihitsy ho ihany no misoratra anarana fa aloha resaka fahasalamana dia andraikitra amin'ny fahasalamana ao médecin inspecteur dia any aminy misoratra fa manjary misy akamakama raha vao resaka politika raha vao resaka any amin'ny commune dia tsy maintsy misy io moa zany efa mipetraka ihany hoe raisina ihany lizy hoe inona no atao voalohany dia inona no mahazo dia inona no tsy mahazo ny olona rehefa miatrika marinay ny teniny ihany na hoe ny zandary ny maramila zay ve ny amehana ny anaovana vaksiny sa le vahoaka ampahany amin'ny vahoaka ny maramila fa le vahoaka nge maty dia any ananinany dia vitany fa naty zany na tsy zany tsy maintsy mikopakopa-tanana ho an'ny mpiatsena rehetra amin'ity andro alarobia manaraka nyity vaovao ty atonara miara-manonja
mitodika alohan'ny dirana amin'ny raharam-pirenena dia mitodika ny tanàna ny tena fa manontany lehibe amin'ny faritra ny tena ary ao ministera ny intérieur ny faritra Itaso ve maleo tena samy miankin-doha amin'ny Analamanga petraka tsara zay a ny faritra Itaso ve miankin-doha fa tsy mahazaka faritra fa tsy maintsy miankin-doha amin'ny Analamanga ny tiako tenenina zay zavatra raisina mivoaka ny Analamanga dia tsy maintsy aplikena any Tasy faritra Tasy zany fa azadiny fa misy ny circonscription administratif tsy mitovy ny gendarme sady ny gendarme manaisin'ny Ragova dia mialokaloka amin'ny gendarme sy amin'ny Analamanga zay fepetra ho raisina any amin'ny faritra ny tena ny Tasy ny tikambara amin'io dia zay lalàna avoaka eto Antananarivo ato anatitra Analamanga manana gouverneur ny ata Analamanga dia tsy maintsy manaraka an'izay koa le any Tasy manahy ihany ny antony mampanahy ady izao any amintsika any aminay ihany ny lika ny namana amin'ny alina zay no ahitana hoe misy jolay miakatra ny tanàna misy olona zay na aninona na aninona so sanatria ka ny lalàna vaty koa raisinareo any Tasy ka hoe alika mivovo avy dia hoakanak avy nareo any amin'ilay vaoaka majinika ny Tasy ao anatin'ny faritra Tasy fa hakana etra satria manaraka an'izay an'olona aty fa tsy manana manany maizy azy le Tasy mbola miandry ihany ny tena satria fa no tatitra ny antso ny préfet ny antso avadio aty mijaly loatra le vahoaka tsy tantinareo le fijaliana tsy fantatrareo le fijalia-bahoaka fa ny manageja ny fantatrareo dia jaina ny ato tapenana ny ato tapenana ny ato za filoham-pirenena dia mba avy nareo mba manampina ny any Tasy hoe tapeny koranga allo zay misy continuer fa nareo tsy miaina nareo fa tsy fantatrareo le filoham-bahoaka zay no tiako tenenina aloha hipetraka raha mahazaka tena ny Tasy dia manana gouverneur fa ary zadina fa zay zavatra tapahana tsy zahay solomavam-bahoaka na solom-bahoaka nareo amin'ny fitondrana no any fitondrany lizy zay ho tapahana ao Tasy zay nanahirana an'ity hoe manalasala ihany le nametrahana Ragova satria tsy ao anatin'ny lalam-panorenana tsara ny tena izy zany raha ohatra ka izesy tamin'io Ragova hitondra lizy dia ahoana nanaovana aingana miantso ministre hoe apetrao anaramasy sy araiasa amin'le Ragova ny conseil régional mba tsy ahafahana manonao foana fa manao CDG le gouverneur dia sitrapony sy mahafinaritra andraroa ambony latabatra telo efatra dimy mivory eo no tanterahana entina anatsarana amehezana an'le vahoaka amin'ny tsy fidiny mbola anatin'ny faritra Itaso ihany teneniko satria ohatra teneniny namana fidelina teo amin'ny resaka fitandrahana azadimo fa tsy nanametsy atotsika fa elabe nanaovana rapport anao misy mitrandraka tsy fantatra na vazana inona mitanaka an'io na ireto olona tsy mahana karapanondro reto na olona vany aninona na Sri Lanka menakavy mitrandraka volamena ao faravazana zay manapotika fambolen'ny olona manapotika ny rano manapotika nefa aneriseretina fa any taritana ny rano metsy atosika efa nanaovana rapport zany efa tsy hitako ny efa rany hatramin'izao fa samy eny dia samy enoenoeny dia aloha ihany tompolasy tompoko vavy variana ny tena alina ny eno hoe inona marina ny tena ataony ty fitondrana ity le lalàna avoaka ve ho an'ny vahoaka sa ho an'ny mpitondra sa ho an'ny ekipa ao aminy hoe reto le ekipa ministre miarina fitondrana franjery anao tany Antsirabe dia nga président mambahoaka tamin'ny alady ny laza fa 50 ihany mahazo mivory fa tany Antsirabe dia tsy haiko tsony nisany
akizy 5 amby zato no zaraina fanampiana misaotra be deabe aloha nanarahana an'le mapy fa zavatra taratra tany amin'ny mapy daholo reny fa saingy tsy mbola tokony zao nanaovana azy satria ianao miary fa milaza hoe 5 ihany fa ianao lehibe zany midinany a dia manao manangona amin'arivo satria reo olona rehetrarehetra nihita tao a tsy vitany 5 fa amin'arivony satria niantsona rehefa tonga moa ny oatrany dia avy ragova tsovidolo ny sefipokotany niantsika anay gouverneur Antsirabe atsovy daholo ny fokotany fa ho avy eto raprezy amin'ny anina mambahoaka dia vory daholo ny olona fa tsy maintsy fa rehefa tsy tongany a dia hitanareo mahazo anareo dia nitaterina anay reto olona avy any amin'ny reto district isan-karazany a anotrina nga président mambahoaka fa izara vola ozy dia le lalàna natao aniza zany any aminay nge azadiny fa na dia mba te-karama be deabe mpanao iragasy tsy mahavelo tena tsisy tsony mandritry hatram'izay ka hatram'izao fa raha ohatra azo atao io zavatra io a dia oriatanay azo hoe teneninaiko mpanao rera manaova iragasy mba hitadiava ny velomandreo tarika eo aminareo reo za moa titeny fa rehefa io ihany ny fandehany fa afaka mamoro ny filoha tena ilaza koa fa dia fa mampilaza fa tsy maintsy anao tatitra amin'ny vahoaka dia lao hitantsika eo vahoaka takaninona ny latsaka arivo mama ainay io fa rehefa atovy zay le hoe mitovy lalàna araky ny teniny tamin'ny resaka transport tamin'ny anaka hoe ny olona avy anyvelana sy atao tena dia mitovy tsisy hoe ihany na anaovana cas spécial dia mitovy fa tsy misy hoe ihany nanao atao amin'io dia ihany manao an'io dia zay nanaovanareo azy dia mba haina keo mamelona ny olona aminay satria ny ampy-pivelomany fa reny angambana ny amponga sy ny langorony efa tsy miteny tsony efa godraka tanteraka satria tsisy karamako fa rehefa nikilareo mamory olona avitra io zay teneninay reo olona reo be deabe izy reo afaka mikarama fa reo tsy zavatra mizika anankiray dia mahoaka be deabe afaka mikarama izy fa ataovy mitovy le lalàna ohatra zay anko anatananarivo renivohatra ny teninga mialatsiny a manonona namana be izy ny apréfet tamin'ny zavatra nisy teo Mahamasina tsy tahotra tsy henatra ny sinoa satria sinove ry namana menakavy namana sy kamarady dia na tsy efitsefitra ny hafa ndefa marary dolo manodidinao fa raha gasy ny nanao an'io aingana be ngy apréfet ny antsony imoregy sambory reny fa reny tena tsy miady ny ataony fa olo anatin'ny ame anako maninona tsy avela anapokafo manga amin'ny andro oka zalamy marina atao tsy le lalàna ampianaro le olona hiditra eto Madagasikara fa lasa manaonao foana izy satria izy ny tompony ka ianao no tenao amin'ny aoko tsy fantatry zay voavidiny tany na inona ny meny anao na inona meny anao dia afaka manao dia tiany atao eto izy mitodika ihany amin'izay resaka zay satria voateny namana honorable Fidèle teo ty zavatra ty fa aloha lazaiko amin'ny vahoaka ny zavatra marina fa zany fakana zoam-pirenena malagasy zany dia efa nentina atao amin'ny asa be deabe ny zavatra tao anatin'ny fitondran'ny président Era Jomampianina lalàna nentina tao tsy lany fa amin'izao entina zay le hoe entina tsokosoko entinao hoe kiranga abidiro amin'izay fa eto tsy nanantsika azy fa tsika manana olom-boafidy be deabe io lalàna nentinao milaza apiditra anao hoe akana zoam-pirenena malagasy teneny madame présidente ny assemblée omaly io azadino fa zavatra efa tsy lany tao zany ina tsy nalany azy efa niteneninao za mihitsy ary niteny tamin'izany mandana makany vato mitovy amin'io resaka Air France ihany io le resaka Air tunisienne feno roplanina makaty Madagasikara fa vidy io miverina makany Tunisie dia le olona nentina teto nakaiza daholo reo rabo reo zay ny natonga anareo nametraka amin'ny bevoay dia reo zany mamay anareo ametraka anareo aiza dino fa misy pakistanais mana carte de service carte de travail azafady esany eto Madagasikara
ny asany rehefa milanja sakodo mitondra pièce manery zany no ny investisseur ao anaky hitako mihitsy le karatra nandoavana tsaiky 35 millions nazahoana an'io karatra io tamin'ny ministère de l'intérieur andry io namandreo maromaro izy nazahoana carte de travail hiasa eto Madagasikara fa investisseur mivarotra pièce mitondra amin'ny sakodo ny tety mangazay ohatr'izay keo reto namana raha koto malala tsy mahay miteny gasy reto sinoa reto ray ny miditra eto hivarotra kiranilona hafa investissement zay no ao anatin'ny zavatra hidirany eto investisseur avy any velany hitondra vola ampiasa vola eto Madagasikara raha izy ny miditra eto anankiroa izy mivatsy sy ny namana tsy fantatro tsony fa rehefa avy eo tonga daholo ny ekipa solide soloa hiasa ao amin'le orinasa mivarotra kiranilona fa tsy le kiranilona no midiny eto fa mitrandraka izy volamena sy mitrandraka vatsona ataon'ireo tafiditra daholo l'ekipany fa le talazy tasy be oririka olona anankiray izy ny ao le gasy ampidirana eto niverina anaovana investissement tsisy miasa na anankiray tsisy gasy miasa ao reto tsangomenakavy reto mio anatiny zay no mahatonga hiteny amin'le resaka hoe ampidirina kana nationalité malagasy ny teniny Ramatoapanina moaly mamodoza de mamodoza io any akabetsahany io mbola tenemiko ihany fa mitady lalana ny olona avy any velany fa malalaka Madagasikara ahoana ny idirana Madagasikara ao ny tsara fivelomana indrindra fa ao resaka namana de vita bizina de lasa mahazo mitety a Madagasikara anao manao affaire iany laza fa nanao reto Sri Lanka be deabe reto iany laza fa nahavita contrôle an'ireo reto sinoa reto antanio any an-trano fa midy ama-trano reo anankitelo any mody misososa ao mangazay fa sy zay ary amin'ny stockage ery amin'ny alina vao mivoaka zany no ampidirina ho eto akoatran'izany mbola miteny miteniny sanifinina eto de zay sanifinina signaleko aminao ampahabe maso fa firy amindreo no manondrana amin'ny volany any velany atakalo eto de voaka dollar any velany vita zany ny akabetsahan'ireo raha manontany anao de manantona ny député de mitononoko aminao tsirairay avy atsy zay le fa mitsimboly zay hoandra mato ministre fampianarana gaga ianao naindray tena gaga fa tsy naindray hoe les entourage zay manodidina anao sy le olona rehetrarehetra nareo manko tsaiko natetona tany velona fa nalaina daholo nareo baka plus 24 rehetrarehetra hiasa eto amin'ity gouvernement mpanohana tanyreo tsaiko nananohana tany amin'le tany France tany Paris de andeo fa mahay mitondra firenena ianareo fa tonga avy Madagasikara de zon fa de premier trimestre filopirenena milaza fa tsy andoavana tsy misy vola ray aman-dreny mandona ariary fa deuxième trimestre efa mandoa am'izay fa mba milatsahy ianao aiza ny problème manareo de zao raha vo hidiny ianao de protocole be de be hidina any ananina ny anina ka ataovy daholo fa fafana daholo ny trankala rehetrarehetra amboarina daholo mety na table bantany amin'ny hafa raha tomina kao amin'le sekoly andehananao fa rehefa hidina de manao va ohatranay député tonga de milatsaka hoe inona zava-misy ato fa iza maplazy rehefa maplazy ianao na ny 20-30 km ny table ban tsy maintsy batainy tsy efisisiko na sy draine amboary tsara aneo fa foa ny trankala amboary tsara daholo de mety amboary ataovy tsara tareny amin'ny sekoly fa rehefa midiny ianao ka manao visite ny opinie
dia ho hitanao dao ny table ba mipotika sy tsy misy ianaran'ny mpianatra mipetraka amin'ny tany ny mpianatra dia hitanao fa orin'ireo mpampianatra ireo dia hitanao foriny hoe velona ve le mpampianatra ao ambany fiandidiako fa teneniko aminao hatramin'izao tsy misy na mety raframo mbola misy ka tsy mandray karamo no siba mbola misy tsy mandray karamo satria fa tena naraka zay akamakama ny nanaovana azy malala be dehibe an'io zay ary zay ny problème taminay tany rivement fantatra zalahy ao zany fa mbola tena resaka tanteraka politika tanteraka nitonana le fampianarana dia zazahoana fa jady mila toerana amboariko tsara tarety fa ho avy eto ny solotena ministre na protocole zay avany na ministre ho avy eto mihitsy raha bato ministre fa amboary tsara fa ratsy zany mialonga hatramina karamana gardien tsy voalohany ray aman-dreny mpianatra satria nanondoavana azy satria nareo ny tena aiza mandoa dia tsy nandoa ny ray aman-dreny mpianatra raha amin'izao tsy nandoa reo ka raha mamety raframa mbola tsy voaloha satria tsy nandoa ny ray aman-dreny mpianatra fa raha namoaka ny tenany aza vo tsara le hoe ho an'ny malagasy ray manontolo fa zay ndrasana andragova le izy hoe lo ragova ny tatana ny zavatra indrindra ny azy adino fa tokony nyainana tsara fiaina fa ao anaty vokabary zao ndray aman-dreny mpianatra tsisy le olona tsy hampianatra janaka zany de marary ny malagasy marary ny any ambanivohitra ny hoe adala ny toandrainy fa ianareo ty mahita zay zavatra atao anatsaratsarana zavatra dia zay satria raha vao midina ny mpamatsy vola dia tatanina rivo dia entina manodidina makany atsimo ny rano na entina ny zavatra namboarina ta manodidididina eto fa mba ento izy midina any amin'ny zavatra tena ahita akanareo vola be dehibe hoan'ny ministera tsirairay ento any re mpamatsy vola reny any entina izy dia aiza ohatra mba manaova ohatra ny filoha ravalimanana tonga dia miditra le tsady hitao ny zava-misy hitao ny lainga mpanorona tavy sy ny karazany fa rainao ny tataraina ny fahoren'ireo vahoaka ireo any ambanivohitra zaho a tsy tenina eto andrenivohitra fa eto ary ato sahirana ny saika eto akaiky eto mahita neto atao namana atao malam-bahoaka fa raha ity fitonany ty ny tenenao aza manantena tsy misy tsisy ho azy zany omaly fananiko natao mihitsy nakany antsimba zaza nijery hoe ino ty raharaha ty hoan'ny fitondram-panjakana za tsy nitena miezaka ny ramatofoloha ny assemblée nationale mbola derainay zavatra atao fa ny zavatra mampalahelo ny fitondram-panjakana mitenena raha ohatra ka tsisy volatsolo le fitondrana fa raha zavatra lehibe ohatra n'io assemblée nationale io manano era-tany zany député zany eo amin'ny resaka fijerena ny fiainam-bahoaka ray amanontolo avao amin'ny fitondrany assemblée avao amin'ny député ao amin'ny assemblée nationale ange no entin'ny fitondrana miasa fa ireny nanaovana azy fa inona problème taminareo raha ohatra ka natao teny misy asy vato nataoko hoe 20 metra na ampy io andramo angely izy aro atsanga raiky amin'ny 50 dia atao visaky ny 50 metatra fa tsy lany io sesy vato fa dia ampijaliana amin'ny fijery ahoana aloha venieritretra amin'ny fomba hoe ahoana injaterany député misy député aloha zay le izy zay tsy mitovy député tsy nieritreretra fiainam-bahoaka any amin'ny mihitsy sasany za raha misy an'iny dia tonga ino ny resahany izao ny jerenao azy hoe zao dia anaraka anyity dia tena miasa be mihitsy le député nefa ao anaty telefôna ny resahany
misy laingany loatra ny telefônina ve fanaovana laingany telefônina indray fa raha-pirenena tsy tokony atao amin'ny telefônina na entina amin'ny tablety mbola farako eto fa raha ministre conférence de ministre na tsy maninona na ny sénat tsy maninona 12 kely reo fa ianao le olona tena iainana marary mijery ny fiainam-bahoaka mba hitatitra ny fiainam-bahoaka aty aminareo mpanatanteraka reo ny ilaina ameo aleo reo hiasa ahita hoe ohatr'izao fijalin'ny ariny dia atambatra daola samy mitondrony azy zao sazany tsy akana ty misy fa zara député ny afaka manao afaka mivezivezy tsy mbola misy fitondrana kosa aloha ka hoe sakana ny député tsy akana hiasa dia tsy mazaza ka zany no tena moatra marary ianao ndraindray mijery an'izy hoe ino ny ty atao ahoana ny fomba hitsana ilazana fa manjary lasa manao milaza resaka tsy filaza fotsiny a mampandredrisa ny any am-panatanteraka any amin'ny district any hoe ahoana antsarana ny fiainam-bahoaka any amin'ny district any io nga ho vitanao anatin'ny tablety dia anangana zay teo hoe anao zany aveo dia atao volam-bahoaka ny lalaovina dia any amin'ny dosy ve lany io hoe lany ohatra ny fanaony ao maro an'io satria efa voabitsika ry zareo na io lalàna mikasika ny nationalité io ara ndao anao fa teneniko aminao matonga miverina fandrony amin'ny assemblée nationale efa voabitsika anay hoe amboary ty ry zalahy fa reo atsika manana tsaiky na fitopolona tsy fantana mbola ho daholo reo mpanohana député mpanohana fitondrana fa raha tena manany maizazy tsy tokony hafantatra n'izany hoe inona ty zavatra manjoa malagasy itykatra dia samy hitranaka an'io anasoavam-bahoaka mialatsiny a fotra ny fahitana teo amin'ny assemblée nationale andro ouverture ave anao dia olona 10 no amin'ny assemblée nationale dia nakaiza daholo rehetrarehetra efa samy manao zay mamety azy daholo fa izy mipotika le fiainana malagasy mipotika dia inona fiainana le vahoaka ange azy adefo le vahoaka mandongo karamany andamin'ny teny député dia tokony hiasa ho an'le vahoaka fa tsy laza zavatra boby lazay ny fitondrana dia ino nentin'le député makany dia avy ko izy avany ny téléphone hitanao fa resaka tamin'ny ministre ty misy ny profo zafady a ohatra nefa kaikikaiko any a namana Guy Maxime efa tazatazana efa henoko eny fa ilatsakeo izy mba ilaza tsy hoe mba ilaza fa hiteny zay zavatra marary sy hitany any ambadika mandehandeha any raha ohatra hoe mbola tsy eo a ato moa fa tonga koa honorable maître Ianitra dia aloha ho taritiny amin'ny zavatra mamety azy a ny zavatra ho hitany be dia be zavatra hita omaly tao anatin'ny 24 heures zay fa raha izany teny aminao any amin'ny ty fiainam-bahoaka ty efa nitansakeo aminao daholo reny fa raha resaka namana ataon'reto olona tsy mahay miteny gasy reto rehefa nahazo anarana malagasy zay mahatonga hoe bizina daholo ny ainany eto zay mahatonga ny transparency internationale mitrandraka ny zavatra misy a eto Madagasikara fa le gasy ny mpitondra fanjakana doto mihitsy ny sofiny a na jamba amin'ny masony tsy mahita na lasa namanamana daholo ny rehetrarehetra dia zay zavatra atao isorako be dehibe le ministre tamin'ny resaka retinomby zay madéputé na ambanivohitra ny tena manaraka fa izadino fa tamin'ny andro fitondrahan'ny président Ravalomanana efa tany io no mipotra fa tapina tanteraka maty satria niasa tamin'izany ny mivavety nanao vaccine teto Madagasikara niasa ireo docteur vétérinaire
fa rehefa tonga reto zalahy avy any Inde reto a nravahana io dia nipetrapotsiny a dia lasa fotsy mety vety dia ny namana satria zalahy aiza diny fa gaga ianao ao anatin'izany ihany nahitanao anefa zay nisorako an'le ministra zany ny teny fa mampalahelo dia izao ny Moramanga milaza fa aiza mihinana enomby tompona ndraiky sy fahasalaman'ny vétérinaire ny Moramanga nitady ny ministra milaza fa azo hanina tantera tsy haiko tsony le zavatra mi zay le lazaiko hoe inona nitonanareo ny ty fireneny tikatra rehefa moka teny anankiray ianao a andriamato ministre ny élevage fambolena dia apartao mitovy daholo ny tanjokanganareo fa ny any Moramanga milaza fa tsy azo hanina ny hena fa mbola mirongatra ny aretina ny ministre ato milaza fa azo hanina ny fa nidina mihitsy zay tany a tery amin'ny abattoir tsy fantatra tsony ny marina sy diso a ka zay ny tiako teneniny eto hoe ndrenenao mampime rehefa miditra tranona karana ianao ahoana montsy aka zako solomavambahoaka tsy firy mandaha miditra tranona karana anankiray teneniko aminao zany vaoko malagasy fa teneniko zany fitondram-panjakana tsy haiko na ohatra iny na vidiloma na diplôma anankiray a andresaka maro-boninahitra fa ny gasy ny asa maty tongo vaky voditongotra nitety ny tambarina manontolo ty mampianatra fonctionnaire tsy mahazo maro-boninahitra na vola fotsy ary fa miditra ny trano karana ianao miravaka daholo manomboka re faratapony ohatra ny amin'ny farany ambany chevalier tsy fantaritsony normal raha mitrena somary mitaina fa tsy afaka miteny le olona soa ihany fa nisentry miara-manontsy teny namana fidelina namoaka zay ery fa tsorary menakavy any areo e voaka fanafody fa tsorary voaka fa dio zay le zavatra mipetraka ho anty vaccine ty zay ny teneniko te hoe miangavy ianareo ataovy mazava tsara le protocole le zavatra hoe ianina fa le izy ohatra am'izao dia hoe vaccine anankiray dia nanaraka folo dia naradavahana koa le raha atao atsy amin'ny tao ministera le dokotera anankiray milazany hoe io anankiray ino no ampiasaitsika dia reto ihany no mahazo le 9 tapitrisa dia 9 tapitrisa makany aninona dia maninona ny reto no menareo kely vatity rehefa tsy manana ho a le volividanana dia tenena misy olona afaka anao anio ao ary mahafaka misafidy le malagasy fa kakana fotsiny hoe ty ihany ohatra ampinana hoe ty ihany fanafody hinanana anio ka zay ny tenenako an'izy hoe efa tonga eto ny namana maître honorable maître ianitra ny fotoana lavalava ihany zay ny tenenan'izay fa raha ny tiako amboary raha ny ty fiainandra malagasy ity sy ny ampijalianareo ato malagasy ity be dia be tsy mbola vitandroany io ny fiainan'ny olona ny ambanivoatra fonctionnaire ambanivoatra rehetrarehetra any tsy vitandroany io fa raha ilaza langy aminay nao zay nisy ny député ny ambanivoatra ilaza marina zay nisy miara-manonjy ilazanay ny any aminay any ilazanay ny ara-madagasikara zay nandehananay ary olona miantso avy any amin'ny faritra rehetra miantso ty miara-manonjy ty dia avy eo manao recoupement ny miara-manonjy misy ve zany dia tena hita le izy dia miakatra plateau am'izay ny resaka metra ihany rehefa eo anao a mino fa dia miandrina koa vahoaka ato anatin'ny ty miheno miara-manonjy ty ka rehefa za apetrako eto aloha mandram-peona ho andram-pitsinay teny Andriamanitra ataoko misaotra namana Rodin député ambanivohitra ary mbola manantitra ihany koa ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana miara-manonja ankasitrahantsika hatrany ny fandraisana anjara ny izay efa niteny teo sy mbola zay mbola hiteny satria raha ianareo any tokantrano any a zay efa miondana mihitsy an'ity fandaharana ity dia tsy ho tapitra ny fotoana ary na izay ara mahita zavatra maro olazaina foana ny fotoana indray no tsy ampy a kanefa tsy maintsy ajaintsika foana zany zay fotoana tokony anovantsika an'ity fandaharana ity rehefa misy ny exception hoe tsy maintsy toizina izy ity na misy zavatra tsy maintsy tokony olazaina dia toizintsika le izy eo anatrehan'izany tsika
Samy mahafantatra fa mbola ao anaty ady tanteraka ny aretiny mandoza zay manjo an'ity fireneny ity. Resaka vaksiny, resaka hoe aretina voafeh sa tsy voafeh, resaka oeraoera, ary mbola miteraka resa be ny tsy ino moa zany tsy tenena ntsony hoe kabary nataon'ny filoham-pirenena satria tsy kabary araka ny tokony ho izy ntsony izy fa lasa fametrahana fanontaniana niaraka taminazy sy ireo ministra izay efa nanaovantsika remarque na observation maly sy fakomaly. Mbola misy zavatra tsy voalaza nefa tao anatin'ireny satria ny fotoana araka ny teneniko teo hoe tsy ampy dia toizintsika kely le izy androany. Mikasika ny fomba fitantanana ny aretina Covid io moa zany, mikasika ny vaksiny izay mampiteraka resa be ary tsy eto Madagasikara rery fa any ivelany rehetra any, fa ny manitona saintsika fotsiny aloha dia hoe fa maninona no ny Fondation Akbar Ali no izy no ny tarika na mpamory ny institution mpanjakana sy ny ireo solotena nyreo masovoam-pirenena eto Madagasikara sy ministra sy ny olona koavana rehetra eto Madagasikara zany. Fanontaniana nipetraka tamin'ny maro zay ary efa napetraka sika teto amin'ity fandarana miara-manonja ty. Isan'andro nanomboka tamin'ny fotoana zay nanomboka andresantsika ny fahazahoan'ny karana sasatsasa mivahana eto Madagasikara ary fieveran-tena ho an'ireo sasan'ireo fa hoe anazy mihitsy Madagasikara ty efa nitenentsika teto ny resaka ino hoe tsika mandromandro manana aretina daholo malagasy sa malagasy la ny andro mifanenjika ary tsika lazaina fa hoe ory hava-manana ny hafa nefa misoko miadana ary tsy mionona intsony raha taloha zany karana nafataratsika ny karana zany dia miresaka fandrarana ara-baritra ny tena nafataratsika an'izany. Mpivarotra ry ary mbola misy toerana ary teto Madagasikara hoe ny ary amin'ny faritra andrefana ohatra ny tena nahitantsika nireny karana reny, faritra atsimo, ny amin'ny faritra atsinanana iny nahitantsika ireo sinoa. Ary eto moa zany dia tsara marina foana aloha hoe misy karana gasy, misy sinoa karana zanatany, misy sinoa zanatany, fa le taty aoriana le tsy nampianatra ny zanany teto intsony fa lasa nandeha nampianatra tany ivelany ary nanana n'le nationalité frantsay indrindrandrindra. Fa maro amin'ireo ngeny tsy manana nationalité, io le tenentsika io le karana le vahiny apatride. Zay fantatritsika fa any anatin'ny fiarahamonina any misy mipiripirina any ary na ny karana samy karana ohatra dia misy mifanampy ary misy tena hoe tsy mifanampy satria tsy mitovy firazanana. Misy ny laza hoe zay ambony nareo ambany ka tsy mifangaro aminay. Mahitatsika hitatsika zany maro be zany hitatsika zany zavatra resahana zany fa maro amintsika ihany koa nefa tsy mahatsikaritra an'izany hoe rehefa karana dia anatin'ny gony anankiray daholo zay rehetra zay. Fa ny zavatra resantsika eto amin'ity fandarana miara-manonja ity dia ty fanaovana hoe monopole na mieritreritra fa hoe anaty paosiny ny mpitondra fanjakana, anaty paosiny fananana eto Madagasikara ary mandraharaha zay zavatra rehetrarehetra izy eto Madagasikara, ataony daholo zay zavatra aza ombola sy tombontsoa amin'izao fotoana zao. Mandeha any amin'ny tambajotra serasera, mandeha any anatin'ny Africa Intelligence indray, mandeha any anatin'ny gazety sy ny sisany fa hoe misy any président frantsay taloha Andrimatoga Sarkozy zay lasa mpanolotsaina ao anatin'ny groupe aksiana zay groupe any Paraly any. Mivoaka any anatin'ireny tambajotra serasera anaty vaovao maro be tato anatin'ny fotoana fohy zay heverinay fa midéclenché an'izany zavatra zany ty fandarana miara-manonja ty dia mivoaka daholo ny resaka rehetra hoe mandrarà ao anatin'ny resaka sigara ihany koa zany groupe Akbaraly zany. Zany hoe azosika atsaina ihany koa fa dia efa monopolise ny resaka fandrarana, resaka momba ny sigara zany. Ary tsy mahagaga raha ohatra ka tamin'ny fifidianana ny loi de finance ny CC zay dia nisy resaka foana ary natao zay fomba rehetra zay ampidinana ny taxe na ny impôt mikasika n'ireny matière ampiasaina ny anaovana sigara reny. Fa ny mahavariana hoy dia zao
rehefa nyresaka miara-manonja dia nivoaka daholo ny resaka manoka zao zany hoe la langue ny lelany rehetra zany dia nisokatra ary samy teny daholo amin'izao fotoana zao fa le zavatra tia ny sarina ny saintsika rehetra malagasy na iza na izytsika na avaiza na avaiza miratra mila miratra ny saintsika ny saintsika masotsika ny sofintsika fa misy olona te anao rapadango ny ty Madagasikara ty sy ny arena rehetra ao anatiny miaraka amin'ilay olombelona ary rehefa le hoe olombelona hoarapan'izay dia taddio tsara zay fa dia tompony mangatakatiny-tsika mbola misy resaka vahiny hafa ny resaka sinoa rehetra zavatra hafa zany mbola tantara hafa daholo zany fa ny ao anatin'izay zavatra zay dia isarina ny saintsika hoe anaovantsika fotoana manokana mihitsiny satria marobe izy ao tena marobe izy ao hatramin'ny resaka financement avy amin'ny banque mondiale na ny FMI na financement avy any amin'ny IDAS sisa reny le fomba ampiasana n'le vola dia ahitany zareo irika daholo ahafahana miodina makany amin'le fandrarana taony ny tiana tenenina zany ao anatin'izay dia izao ao anatin'ny fotoana fanaovana ny fivoriana ara-potoana ny parlement anankiroa dia ny tenako aloha zany dia anisan'le tsy nijery tsy nanao an'le visioconférence maly fa tena ny observe nandinika mihitsy aloha fa ino ty zavatra mitranga ty iza no mifanaraka amin'ity anao visioconférence ty satria sarotra ny anatanteraka ny asa mahasolombavambahoaka ao anatin'izany visioconférence zany raha resaka réunion ordinaire raha fivoriana normal fivoriana tsotra tsy misy fandaniana lalàna tsisy fananganana tanana tsisy fifidianana nininina dia mety azo eritreretina ihany zany visioconférence zany fa ny tena asa iandreketany solombavambahoaka ara-dalàna raha vao miditra amin'izany hoe fandaniana lalàna zany dia sarotra ny anaovana an'izany visioconférence zany mety misy eritreritra any hoe any amin'ny parlement panafricain ohatra any ivelany zany noho ny fisian'ny fiboana ny confinement sy ny valana retina dia tsy misy ny fivoriana fanao any amin'ireny toerana reny matetika moa atao any Afrika Atsimo na any amin'ny toerana hafa le izy misy malagasy zay membre n'izany parlement panafricain zany dia natao tamin'ny resaka visioconférence zavatra roa tsy mitovy satria zavatra hafa no resahana any anatin'ny parlement panafricain zay anampiana ny union africaine fa tsy mitovy an'le parlement malagasy miantoka ny aim-pirenena sy indrindrandrindra ifidianana lalàna ifeny firenena ary anisan'ny goavana indrindra amin'izany dia ny loi de finance amin'ity fivoriana voalohany ity dia tafiditra ao anatin'ny tsy maintsy hofidiny ny fivoriany ny solombavambahoaka ity sy ny antemierandoolona ihany koa ny LFR loi de finance rectificative tsy maintsy fidiny zany ary tsy maintsy misy ny tsangatanana fa ao anatin'izay ihany koa ny asa normal araka teko zany ny asa tsy maintsy sahany ny solombavambahoaka tafiditra ao anatin'ny fepitaona ahafahana manao an'izany ny firesahana na ny interpellation ny gouvernement na ny prime ministre zany na ny ministre ny rencontre gouvernement sy ny solombavambahoaka question réponse ny resaka fifidianana lalàna tsy fantatritsika ihany koa fa mimpanohitra ao anatin'izay asan'izay manana ny eritreriny koa izy ary zony tanteraka ny mampiasa zay rijatena rijadalàna ao anatin'ireny lalàna reny mety isy eritreritra ao anatina eo hoe maninona tokoa moa raha ohatra ka hanao an'izany motion de censure zany ny solombavambahoaka ao anatin'ny lalàna zany anatin'ny lalam-pandrena zany azo eritreretana ihany koa zany resaka déchéance amin'ny filoham-pirenena zany rehefa misy ny fanitsakitsahana na ny violation répétée de la constitution zony ny solombavambahoaka tsara ny manao an'izany ka rehefa tonga amin'izany zavatra zany tsy maintsy misy ny fifidianana ary vote secret io fa tsy fanangana tanana dia ahoana ny anaovana an'izany procédure zany tsy eny amin'ny visioconférence mihitsy no andatsabato na hiteny hoe zao ny vato alatsako na zao ny fanapa-kevitro tsy zay eto zany a normal be raha ohatra ka maromaro ny solombavambahoaka io tsy resaka tim fotsiny io fa any amin'ny tabajotra serasera indray any moa dia avadika indray le resaka hoe ny tim hoy ny contre ny visioconférence io raha misy fandaminana ka tokony atao amin'ny ao anatin'ny antemera-pirenena ka hifanarahany be sy maro tsy nametraka olana tamin'izany ny député tim fa raha ohatra kosa tsy misy consultation fa tonga dia hoe zao no ataontsika
dia tsy maintsy misy ny fanontaniana mipetraka ary tsy maintsy misy koa ny fanapahan-kevitra ihany koa izay iarahana fa le izy moa zany tonga di hoe fa mitindray mitoraka ty aloha zany mbola ouverture sy kabarin'ny filohan'ny antemeram-pirenena azo ataontsika eritreritra hoe andrana aloha iny manahoana ny akony dia hitantsika eo izay toyany fa tsy ohatr'izay kosa rehefa andany lalantsika ary araky ny teneniko tany amin'nisy fotoana zay dia hoe raha misy toerana ahafahana mifampiresaka dia ao anatin'ny antemeram-pirenena io aloha zay samyzahay solombam-bahoaka samy solombam-bahoaka mbola afaka mifampiresaka aloha atreto mbola tsy dia nametraka olana n'izany filohan'ny antemeram-pirenena zany raha ohatra ka misy zavatra ny fampiresahana dia everiko fa mbola afaka fampiresahana ihany koa izy mikasika an'ity raha visioconférence ty ny zavatra tsy azo eritreretina tsy azo ekena kosa dia raha misy ambadika politika izay te misy olona te anodikodina an'izay hoe mba anakanana ny sombam-bahoaka amin'ny mpanohitra tsy hanao any zavatra tokony ho ataony dia hoe aloha reto bloquena amin'ity alala ny visioconférence zay raha izay no eritreritra dia tadio tsara fa tsy azona ekeny zany raha ohatra ka misy eritreritra hoe aleo aloha reto gouvernement reto préserve na arovana aloha ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana zao dia tsy misy ny interpellation tsy misy ny question réponse tsy misy ny fifandraisana na fiatsona amin'ireo fifandraisana amin'ireo membre gouvernement reo tsy azo ekena ihany koa zany satria tena manitsakitsaka tanteraka lalam-pandroena amin'izay fotoana zay misy resaka omaly dia hoe lasa nanontany ny hevitry ny HCC ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny filohan'ny antemeram-pirenena mikasika ny fahafahana mampiasa ny teknolojia visioconférence io eo amin'ny fifiny fiodinan'ny asan'ny sombam-bahoaka mandritra nyity fivoriana tsy ara-potoana ty ho hitantsika eo zay resaka any fa na izany na tsy zany dia teneniko eto foana ho iaho hoe ny asa normal na rôle na fonction normal ny antemeram-pirenena dia tokony ho ajaina foana na misy ara ny amehana ara-pahasalamana satria aversika hitona eto hoe ny lalàna 91 zay misahana ny situation d'exception dia efa lany daty ary tsy voatery mampiasa an'io ny fitondram-panjakana indrindrandrindra fa le ministra ny serasera zay niaro an'io hoe lalàna mbola manan-kery io dia hoe io foana ny ampiasainy azo natao tsara azonareo tsara ny napiasa sy tsy napiasa lalàna zay tianareo natao teo amin'ity fitondrana ty ohatra ny lalàna mikasika ny statut de l'opposition efa promulgué manan-kery ary tokony ampiarina nefa tsy nampiarinareo nefa ry zany lalàna zany vao tamin'ny 2014 dia ohatr'izay ihany koa zany mikasika ny lalàna 91 io efa tamin'ny 1991 izy ny lalàna zany manana soa fitondram-panjakana na ampiasa na tsy ampiasa anazy ohatra n'le lalàna mikasika ny peine de mort nresahana tamin'ny fakomaly iny hoe rehefa lalàna na manan-kery ary izy na efa promulgué ary rehefa hita hoe tsy mifanoja amin'ny fiarahamonina sy ny fotom-pisaina malagasy dia napatoriana tao fotsiny izy fa tsy voatery hoe nampiasaina zarytsika tsy nahita mihitsy sy nahita hoe nisy fotoana olona ny tapahandona ny tofirina na natao ina nampiasaina zany peine capitale zany na hoe voaelika ho faty misy olona tany amin'ny fitsarana hoe voaelika mandra-pahafatiny fa mbola tsy nisy hoe voaelika ho faty tao anatin'izay fotoana nahazotsika n'izany faleovatena zany ny tiana tenenina zany dia hoe c'est un choix safidy ary fitondram-panjakana na manana an'izany choix zany arakaraky ny zavatra mise io fa matetika mola izy ampiasaina amin'ny resaka politika ohatra nanaovana le statut de l'opposition iny kanefa raha ny resaka hoe tafiditra anatin'ity hors du jour amin'ity session ordinaire ny antemeran'ny rotota ty dia hoe iresaka momba ny lalàna mikasika ny mpanohitra zany ny antemeran-dolona ho hitantsika antemeran'ny rotota nytiantsika ho tenena ao anatin'izay dia afanafana le resaka fa tsy vita ny eny amin'ny visioconférence eny amin'ny écran io zavatra io fa mila mifanatrika ary tsika mahafantatra tsara fa rehefa misy zavatra ohatr'ireny dia misy ny vahaolana ahafahana amin'ny resaka amin'ny toerana malaladalaka tsy manina misy araha-moa mandrabirabo na manao mame vahaolana tanotano ka manina moa izy io raha ataonareo eny amin'ny eny amin'ny coliseum rehefa ohatra ka tsy hitanareo ny toerana fa eny sady mitadasika be no en plein air dia eny tsika no mifanasa vangy fa ny CCI malalaka be
efa nataontsika foana nge to amin'ny CCI io zavatra io ao anatin'izay resaka resahana rehetra zay a dia tsy tokony ho adinona fa nisy kabary zay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny lahady dia nisy fanontaniana zay nivaliana sy tsy nivaliana mihitsy ny koa ary tao anatin'ireny fandarana reny no nahitantsika ny limitiny le fitondram-panjakana limitiny filoham-pirenena limitin'ireo ministra zay tonga teo ny mpitondra araky ny teneninay tamin'ny afaka omaly dia tokony manana an'izany atao hoe culture générale zany tokony manana saina mikarokaroka manara-baovao mijery ny zava-misy any ivelany tsy mangala tahaka fahatany kosa fa mba makalesona zay azo raisina ny ivelany ihany ny any ivelany sahirana amin'izany resaka gestion ny valana retina zany fa Madagasikara mbola sahirana lavitra noho izany kanefa motsika mieboebo hoe tsy effroyable le isan'ny olona maty ozy izy ministra ny fahasalamana dia nanaraka ambokiny fotsiny koa le ministre le filoham-pirenena dia nisy fanontaniana nanontaniana hoe nanontaniany ny mpanao gazety hoe nareo ve mahafantatra amin'ny fahoriany ny vahoaka malagasy fa amin'ity fitafozavoza zay ataonareo amin'ity fitondrana ty le fanontaniana tsy voavalin'ny filoham-pirenena fa ny zavatra mivaliany dia ozy izy hoe any Californie nge ka misy olona sahirana koa any matorany anaty tomobile koa any satria very ny asany dia mampitany zavatra tsy azo ampitahina fa le maka an'le exemple le ohatra koa tena mahavariana mihitsiny vahoaka malagasy anga mirarahan'izany resaka tomobile zany ny trano isitrina raha tsy misy fa boritra tomobile ny resahanao ny any Californie any États-Unis mbola manana tomobile isitrihana na very asa ry izy fa ny eto amintsika nampanaitanareo building ny tery amin'ny La Réunion kely nge fa inona trano conteneur nataonareo teny tamin'le ministry ny mponina teo aloha mbola sombamboaka izy zao ary ny apahany no nahazo reny iny nanaovana oeraoera be zavatra ohatra zany nataon'le fitondram-panjakana dia teneniko foana ia hoe tsara foana aloha mba manana culture générale ohatran'le fahadisoana tanteraka zay nytenen'ny filoham-pirenena hoe ny tamin'ny reny raharaha Trump reny Donald Trump le nisy an'ny fanafihana ny Capitole lapa-panjakana lapany solombavam-bahoaka moa zany raha ty amintsika aty Madagasikara dia hoe vitany Trump mihitsy no nanakana ny Twitter ny réseaux sociaux ny Facebook tapahana mihitsy dia tsy nandeha tamin'ireny fotoana reny dia mifamadika tanteraka mihitsy ndre matoa filoha le vaovao azonao na hoe tsy araka ve le vaovao ny compte personnel ny Trump président Trump no ny tapahana ny compte Facebook ny Twitter compte Twitter ny anazy no ny tapahana fa tsy ny an'ny olona tsy ny any États-Unis re zay le tenena hoe culture générale zany zavatra zany manara-baovao fotsiny zany fa raisiny le akizy le izy raisiny le olona mihaino vaovao le izy dia zavatra diso toy izany teo koa moa tsy misy nanitsy tao amin'le plateau dia tena samy mahavariana hoe na ny mpanao gazety na le ministra mitsatsaingo tokony mba nanitsy ihany hoe tsy zany le izy amin'ny zavatra hafa izy ny tapahany asa raha anam-potoana tsika rehefa aveo raha manam-potoana dia ho enotsika indray koa rehefa aveo ny resaka nataon'ny filoha ankehitriny sy ny filoha ravalomanana tamin'ny fotoana anaovana reny débat reny fa tsisy tovy tsisy valaka ohatra nataon'le ministra ny serasera tamin'ny filohan'ny république le tsaingotsaingoka nataon'ny filohan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao tamin'ny nanaovana débat tamin'ny filoha ravalomanana raha tsy ampy fotoana androany ataontsika fotoana manaraka le izy fa mba ahitantsika hoe efa fomba fanao mihitsy ny ty tsatsaingotsaingoka sy manakana tenin'olona manapakaina ohatra zany tsy malala fomba ohatra zany ary le lainga maro be ho hitantsika eo daholo hoe fandengana lainga dia mitoy aeto moa za dia miteny ho iaho hoe tsy izahay no ny teny fa ny teninareo no averina eo oka tsy ho disoina mihitsy ty raharaha ty ny zavatra ny teneninareo no averintsika dia aleo ny vahoaka ny heno sy ahita fa zay le fomba fanao ohatran'le fanaovana an'le oeraoera ihany hoe nandenaka any atsira be omaly nanao an'le nitokana an'le hoe titre vert dia tenenina voata amin'ny lahady ny filoham-pirenena no namoaka an'le didy
sy mifepetra mikasika ny amiana ara-pahasalamana hoe mikatona ihany koa ny faritra vakina karatra tsy azo ataony mamory olona mihoatra ny 10 fa inona le izy mpitaribato vilam-bava fa dia mitoy ihany le izy hoe virina ny olona fa ianareo terena manaraka an'izay teneniko fa izay tianay atao io ka na olona na mihoatra ny 10 ary no tonga eo dia zay rôle zay filoham-pirenena zay tsy voakasiky ny fepetra iny fa hoaninareo reny fepetra reny samy anisitsika hoe olona firy ny olona ny zaraina mo an'le titre maitso dia lazaina hoe hitokony 500 fa lasa nahena 30 sisa inona le antony iza no navahana sy ny ilika atao indray fa le tsy 500 sony nazo anazy fa tadiditsika nge zay le teneko za hoe ny velirano zay nataon'ny filoham-pirenena le laingalainga marivo totitra tsika nge fa lasa lavitra be ny teknôlôjia tsy zavatra rehetra tadiavina dia hita ao zao tamin'ireny velirano tamin'ireny fifidianana reny nge ny tenen'ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ireny nampanantena ny vahoaka hoe fidio dia nampanantena izy fa ao anatin'ny ady atao amin'ny fanjariana ara-tsakafo fampiny ny sakafo fanjariana sakafo eto Madagasikara dia izara-tany ary amboly tany mihoatra ny 100,000 hectares ahafahana mamely tena ho an'ny Madagasikara amin'ny zavatra ilaina ozy izy amin'ny zavatra vokatra eto Madagasikara dia vokarina eto fa ny teneniny tsara ary voasoratra tsara mazava tsara any hoe ny olona tsirairay dia mena 10 hectares samy nahitsika maly fa mena 1 hectare nareo io moa zany samy manana 10 hectare ane zay indray le izy zay fa dia iny zany fa ny zavatra tiana tenenina ao anatin'izay hoe ny zavatra tenenina hafa zavatra atao hafa reny moa zany ny azy ny olona 10 reny latsaky ny 10 reny dia samy manisy tsika fa ny zavatra ao anatin'izay ihany koa dia le faritra vakina karatra androany vao mamoaka le fepetra manatanteraka n'le baiko n'le filoha tamin'ny lahady ny tiana sarina saina ao anatin'izay dia hoe nandrasana ny lasa mihitsy aloha le filoham-pirenena zay vao navoaka le fepetra rehetra tara daholo ny fepetra rehetra dia mitoy ihany ny fifamindran'ny olona retina ao vakina karatra ao ary efa fantatritsika fa matoa manokatra CTC ny fitondram-panjakana manokatra CTC hoe miasina 10 ny fandriana ao anatiny ny dikan'izay mitombo be ny olona marary matoa mena fitaovana ny any Andrimasera ny dikan'izany efa maro be ny olona marary mila an'izany filana zany fa le oeraoera moa tsy maintsy mandeha ny oeraoera tsy maintsy atao dia tsy maintsy le filoham-pirenena foana manao an'ireny zavatra reny zay le tenentsika foana hoe tsy mahay mametraka ny toerany amin'ny misy azy mihitsy izy tsy hitako izay ilana n'le ministry ny fahasalamana eo na ny direction régionale sy ny chef de service ny directeur sy ny sisa raha ohatra ka izy daholo ny anao an'izany anaty gazety asa n'androany na omaly any dia hoe le président au four et au moulin sady mitoto izy no mahandro dia fa izany nge fa ironie zany efa eso atao amin'le filoham-pirenena zany zavatra zany fa everiny hoe tena mety be mihitsy ny zavatra ataony efa maneso anao daholo ny olona rehetra amin'le zavatra hoe ianao daholo ny tehsahana an'izao rehetra zao hatramin'ny asa planton avy raha tianao atao tsy manakasa ntsony le olona tokony anao an'le asa dia malitsika nahita reny zavatra nitranga reny eninay aloha zany fa resaka tanin'ny fifamanoro io ny zaraina ho an'ny olona io aloha hatreto zay fanarahana sy ny sisany mbola ho fantatritsika zany rehefa tonga eto ny sombavambahoaka ny tim avy any amin'ny faritra vakina karatra iny zareo malala bebe kokoa ny zavatra mikasika momba an'iny satria miteraka resa be io na dia ny fomba fotsiny ary ny zarana an'ireo titre maitso ho an'ireo olona 330 reo mikasika ny tany satria misy ihany koa any Tsoatany koa dia aleo rehefa tonga eto ny député José dia izy no milaza mombamomba an'izay resaka zay akoatran'izay zavatra resahana zay hoy a dia resaka vaksiny satria resaka coronavirus tsika izay no malaza eran-tany fa neto Madagasikara mbola flou mbola manjavozavo ny teny any iny tao anatin'ireny kabareny filoham-pirenena hoe sy ny ministry ny fahasalamana dia hoe hanafatra an'io ny fondation Akbarali dia manana an'io
fifandraisana any États-Unis any mikasika ny Covishield. Averintsika eto le hoe resaka vaccin Covishield. Io Covishield io dia générique, zany hoe générique ny AstraZeneca. Le AstraZeneca io dia misy formule ahafahana manamboatra anazy. Dia io no nazahoan'ny firenena indiana licence ahafahany mamokatra an'le vaccine fanovaina hoe Covishield ny anarany. Miteraka IA ary mampiaia ny olona rehetra fa vao maika koa mampiaia ny rehetra mihitsy ny filazana fa hoe vaccination ciblée indray no atao fa tsy manao vaccination de masse. Raha ho an'ny olona mahazo moa zany, ho an'ny olona mieno, hoe inona moa ny dikany hoe vaccination de masse, inona natao hoe vaccination ciblée. Dozy izy ny filoham-pirenena hoe mitadiavinareo zay dictionnaire na tadiavy ihany ny dikan'ireo vaccination de masse vaccination ciblée io. Fa raha nahenontsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia zavatra nytenenin'ny filoham-pirenena tamin'ny voalohany dia hoe zahay tsy hanao vaccin, tsy hanao vaccine fa ny ambola CVO ihany. Fa rehefa nisy ny teritery ny pression naiza na avy aty amin'ny mpanohitra raha nanao pression taminy hoe tsy maintsy miverina amin'ny teninteneninao ianao, tsy maintsy miverina amin'ny fanaovana vaccine ihany koa. Fa zay ny famonjehana ho an'ny olona rehetra aloha eran-tany. Ary tsika tsy afaka miala n'izany OMS zany. Dia ao anatin'le mécanisme COVAX mbola tsy fantatra mazava tsara hoe le vaccine zay ho avy io inona marina satria hatramin'izao tsisy fanambarana ofisialy. Rehefa zavatra ohatr' zany dia misy zavatra voasoratra, communiqué officiel na fanambarana ofisialy ataon'ny tompon'andraikitra ofisialy. Averiko eto tompon'andraikitra ofisialy fa tsy efa ny mpanao gazety na any ananina izy no miteny timidement. Fa zavatra tena mila zavatra ofisialy zany. Firy nisan'io vaccine io, inona ny anarany, iza no firenena nanafarana an'io, ahoana ny azahoana an'io, mila transparence tsika momba an'izany. Fa vao maika mampiaia ny olona le satria na eran-tany ary nge indrindra fa ty Afrika aty ny olona matahotra daholo zany hanao vaccine zany. Satria PDB ny tsao, PDB ny rumeur ary PDB ihany koa ny olona manana intention ratsy ao anatiny. Ary zay anisan'izany mampatahotra antsika eto hoe fa maninona question mipetraka amin'ny findram-panjakana zay milaza fa izy ihany ny afaka manafatra ny vaccine io raha tsy hoe misy fifampirarahana amin'ny mpandraraha zay hanafatra ny vaccine zany. Fa maninona ny Fondation Akbar Ali no manafatra an'io. Eto amin'ity firenena ty misy grossiste an'ireny pharmacie reny le ara-dalàna ny resako eto afaka manafatra an'izany vaccine zany. Fa maninona ireo no nailika tao anatiny, maninona ireo no tsy niasosiena, tsy nomena an'le hoe tombotsoa ohatrany anaovana ny Fondation Akbar Ali. Araky ny tenena teto dia zany fondation zany ny eran-tany dia mpanao asa soa. Ary raha ohatra ka manana an'izany fahafahana zany ny Fondation Akbar Ali, tsy miresaka mihitsy izy na ny ariary resaka hoe resaka tombotsoa na fivarotana an'izany vaccine zany. Zay no mampisalasala sy mampiaia zay. Efa nitenenina teto mbola iverenantsika ny fandarana manaraka io hoe karana zay te-hanao monopole ny zavatra rehetra eto Madagasikara, na sigara, na fanafody, na tany, na trano, na crevette, na inona zay rehetrarehetra azahoana tombotsoa dia ao foana izy. Na omby, ny osy. Araka ny tenenina namana fidèle teo, ny kisoa ngamba ny mbola mety tsy ataony fa ny sakafo kisoa mety misy satria misy agrivette koa ao. Fa tsika malagasy ohatrany tsy malala an'le izy satria tsy ampalalana an'le izy koa. Fa ny eto miara-manonja dia miezaka mampafantatra hoe zany no zavatra misy ary meny fitondram-panjakana vana tanteraka ireo. Normal aloha satria anisan'ny sponsor, anisan'ny financé an'ireny 2009 reny, anisan'ny sponsorisé nandritra ny nanampy vola tamin'ireny fifidianana reny zay nahitantsika vola tena hoe tena tsy lany lanina tamin'ny fifidianana reny. Nampametra fanontaniana ny olona rehetra na ny société civile na ny any ivelany ihany hoe sy ny rehetra zay miteny hoe ngaty aminareo dia tsy mba misy lalàna mametra an'izany vola azo ampiasaina amin'izany resaka fifidianana zany. Tsika moa eto zany dia mbola tsy resaka afa-tsy ny resaka vaccine aloha fa eo anatin'izay vaccine zay dia
miverina foana le anarana le fondation Akbarali mbola resantsika manaraka hoe mbola misy zavatra hafa ao anatin'io araky ny tenenina teo hoe ny karana matretre zay mihevitra anazy fa tompony Madagasikara dia jerena fotsiny amin'ny resaka fandoavana zany impôt na taxe zany fa eto tsika samy malala ary indrindrandrindra ianareo technicien ao amin'ny ministère finance ao misy anke zany redressement fiscal zany zay miatra amin'ireo karana manana ny tena fananana tsy hainao tsony hoe avaiza daholo nazahoana an'ireo fa rehefa misy redressement fiscal zany dia le olona le any anatin'ny ministère any no karakaraina le ministre ny karakaraina amboariny zareo fotsiny dia milamina le redressement fiscal fa le malagasy kely tratra n'izany redressement fiscal zany mikatona mihitsy ny orinasany mafantatra an'izany aketsika fa tsisy mahasamy teny an'izany fa ny eto amin'ity miara-manonja ty manapototra ny vai aleo zany poretina fa zavatra fantatra fa raha zany sazy zany atao zany hoe redressement fiscal zany vola azotsika amin'izany redressement fiscal zany fotsiny dia fa mahavitra nyity firenena malagasy ty mahavitra n'izay tokony ho avitra ary azo ampiasaina eto Madagasikara anaovana zavatra marobe zany fa aleony zala mandovola sy manamboatra nyretsy olona teknisianina zay tompona ndraikitra n'izany resaka fisika zany tsy malala n'izany inge fa andalovan'ny zareo kely ohatra ny fanaon'ireo vahin'ireo rehefa tonga amin'ny toerana anankiray voavin'rehefa fampiresana teo moa zany resaka zany rehefa misy fonctionnaire anankiray na tompona ndraikitra anankiray voatendry any amin'ny toerana anankiray ohatra teny faritra anankiray tsika dia voatonga io olona io dia efa miaoao daholo le olona mpanao business eraky ny tanàna ary matetika misy karana misy no tonga mandeha makao amin'ireo olona daholo ihany voatonga ianareo tonga so manana gaz nareo tia gaz nareo manana frigo tsy manana frigo tia frigo anareo manana tomobile hoentina miasa tsy manana tomobile tia aloha ampiasaina fa toreny amin'ny zavatra ohatra zany re fonctionnaire na olona tompona ndraikitra amin'ireny toerana reny fa ny tambony avy eo tomitapany andoherany fa zay ny manjoany ty fitondrana ty tomitapany andoherany fa izy ve dia mieritreritra fa amin'ny vola fotsiny anao ohatr'izao dia anampy anao fotsiny amin'izao tamin'ireny fotoana rehetrarehetra nanapiny anao reny na tamin'ny fanonganam-panjakana na tamin'ny fifidianana tomitapany anao andoherany ary avy eo anao tsy mavita ninina fa mandoalika aminy hanika hatramin'ny fondation Akbarali no mampiantso ny présidence sy mitarika ny fivoriana anarany fotsiny zany institution de l'état zany fonction régalienne de l'état zany ny prérogative de puissance publique ananan'izany fitondram-panjakana zany omen'ny olon-kafy zany ajere fondation Bill Gates mba mpalahelo zao fa de hoe izy mivady isaraka dia misy maintsy isy fetraikany eo amin'le fondation Bill Gates foana ny zavatra fisarahana izy mivady hoe nampalala official tamin'ny fomba official omaly fa de hoe hanao divorce izy mivady fa hiara-iasa ihany fa le tantaran'izany fondation Bill Gates zany hoe tena nanankarem-be izy tamin'ny alalan'ny Microsoft nahazo vola be izy tamin'ny alalan'izany Microsoft zany fa nandany vola hatrany amin'izany 50 milliards de dollars nataony fanomezana ho an'ny mponina eran'ny eran-tany nozarainy nahazo tombotsoan'izany daholo zany fondation Bill Gates zany eran-tany indrindra fa any amin'ny firenena mahantra Madagasikara anisany mba nahazo hita amin'izany ihany fa kelikely fa zay no fampitahana tiako atao ia hoe samy fondation ihany io fa ny antsika fondation eto Madagasikara fondation Akbarali resaka business d'état no ataony mitady zay marché rehetra zay afahana miditra dia avelan'le fitondram-panjakana mbola magaga moa fa manina le fondation ny Andry Rajoelina tsy nampiasaina aloha hatreto mampametra fanontaniana satria niteraka polémika be niazaka zana nentina tany amin'ny HCC tamin'ny fotoan'androny fa any ambadimbadika any be dia be ny business d'état misy mbola resantsika fotoana mamety anazy hatramin'izany resaka financement prodigie io mantsiny maro be financement azotsika na amin'ny banque mondiale tamina amin'ny IDA na tamin'ny inona io resaka digitalisation io
fa ny fantatra dia hoe ny directeur de cabinet ny filopirenena tamin'ireo teo loha kely teo Andriamatoa Delmotte no lasa mitatana an'izany orinasa sy resaka fanaovana recensement ny mpiasam-panjakana, anao an'izany carte biométrique zany, anao digitalisation an'izany carte zany. Misy fandraisany daholo le business eto e. Ary tsika tokony mahafantatra tsara fa isaky misy ny ratification reny accord de prêt findramam-bola any ivelany reny, anisan'izany io prodigie io. Vao tamin'ny session extraordinaire farany teo zay tamin'ny volana marsa iny no nisy lalàna zay nylanina tao amin'ny antemera-pirenena sy ny antemeran-doolona mikasika an'izany findramam-bola any ivelany zany. Indramina reny vola reny nge, fa tsy hoe mena fotsiny. Accord de prêt indramina reny ary tsy maintsy ho averina, fa misy olona efa manana an'le marché be ao amin'ireny findramam-bola reny koa mbola resaka hafa ihany koa satria ny ampaham-bola maro eo anatin'ireny dia mbola terena amin'ny malagasy hoe tsy maintsy atao an'izao mba hahafahana mamerina ny vola sasasasany any amin'ny mpampindram-bola. Mbola resaka hafa daholo zany rehetrarehetra zany, kanefa rehefa fitondrana matanjaka afaka mba mandoda tabatra, afaka mba midiscuter, mba manana maizy azy, manana ny personnalité, manana ny azon-damosiny, dia mba afaka miaro zany tompontso-pirenena zany. Afaka miaro zany souveraineté zany, zay moa zany rehavan'ny filoham-pirenena ankehitriny hoe izy tena sary-piarana zany souveraineté nationale sy ny sisa zany. Edry be dia be ny zavatra fantatritsika sy tsy fantatritsika fa tsy manana an'izany personnalité zany. Io fomba fitenina hoe homme d'état homme politique on est un homme d'état ou on l'est pas. On est un leader ou on l'est pas. Na ianao homme d'état, na ianao tsy homme d'état. Na ianao leader, na ianao tsy leader. Fa tsy hoe tenena dia zay dia homme d'état ny homme d'état hono dia mieritreritra ny vahoaka ao anatiny. Dia tsika ihany dia mamaly an'iny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny lahady iny hoe ny homme d'état dia mieritreritra ny vahoaka ao anatiny, fa ny homme politique dia mieritreritra fifidianana manaraka. Dia kobokobon'ny rariny tao izy ka ny teny tsy nanontaniana. Fa vao manomboka nge ny filoham-pirenena teo amin'ny fitondrana dia efa propagande isan'andro e. Na ny akanjo anaovany ara dia tsy niova mihitsy ny couleur zay nentin'ny teny. Propagande. Hatramintsika amin'ny teny zao, inona zavatra atao io? Asa tokony ataon'ny olon-kafa, izy no manao anazy. Propagande nge reny e. Fa inona ny anarany reny? Efa mieritreritra amin'ny propagande raha amin'ny 2023. Efa mieritreritra ny élection 2023 ka iza reto le homme politique ary. Fa le homme d'état mieritreritra ny vahoaka malagasy, tsy ianao zany. Raha nieritreritra ny vahoaka malagasy efa nieritreritra ny zavatra rehetra ahafahana miatrika, ahafahana mianticiper an'izao aretina manjoa ny vahoaka malagasy zao. Zao vao mamono afo daholo zao rehetrarehetra zao, tsy homme d'état no manao an'izany e. Ny homme d'état tonga dia clair et net, tsy manao eraoera. Manafatra vaccine tsika, zao no meny mécanisme Covax atsika, meny 250 000 tsika, tsy ampy vahoaka malagasy io. Noho izany manafatra tsika amin'ity volany ity, zao no nandehanantsika. Fa tsy mandrebreby vahoaka eto fotsiny, mbola mieritreritra, mbola CVO plus aiza indray nahitana ny business ahafahana mampiditra sy ahitana tombontsoa kely manokana ary tsy tombontsoa kely moa zany fa tombontsoa be. Zay no mandeha mialoha. Ny resaka fanafody dia rehavanao ve ny resaka 2000 bouteilles, 2000 concentrateurs d'oxygène, mety efa mahavitra olona hafa zany, vitsivitsy. Fa raha natao aloloha zany, raha ny anticiper dia vita tao loloha ny fanapa-kevitra, dia nahavitra olona be dia be zany, fa be dia be ny maty tao anatin'izay fotoana nyendrasana zay, sy fotoana nanaovana ny azoazo, ny tavozavoza teo. Manahirana, tena manahirana. Na ny zavatra raisitsika fanapa-kevitra raisina amin'izao fotoana zao dia slobody, ohatra queue de poisson foana. Maka fanapa-kevitra, miditra mpianatra amin'izao, ny mpanala fanadinana miditra daholo. Ny école raha mbola maro, mbola misy marary. Dia ahoana daholo ny momba an'izany rehetra zany?
aleo indray anao raha milady indray mangataka anao zay filoham-pirenena raha milady indray dia manaova indray kabary dia ampiakarao indray ministre ny fampianarana ampiakarao koa ministre ny population ampiakarao indray zay ministre hafa ihany koa fa aza ampiakarina ntsony le anankiray fa mampiteniteny foana efa tsy tehiteniteny foana ntsony zay amin'ny zavatra mitranga ohatr'ireny mba te ho sérieuse fa le zavatra ataonareo tsy sérieux dia tsy maintsy raisina arak'izay ihany koa satria mahonena ny manjoa an'ity vahoaka malagasy ity mahonena ny manjoa an'ity firenena ity avela fotsiny ovira viraina ohatr'izao zany tsika avela fotsiny ovira viraina amin'ny teny miamingola teny sy ny sisa araka ny tenena teo izy hoe marobe ny zavatra tsy voavaly ny filoham-pirenena sy ministra natsona nanao renfort anazy teo fa na ny zavatra ny tenena raha ohatra ny faritry boyeny inge marobe ny réaction azonay avany amin'iny faritra reny ozy izy ny filoham-pirenena hoe ray sisa ny olona tsabony any boyeny dia mbola diso ihany koa le fomba fandraisany an'le vaovao satria na le ministre ny fahasalamana na amin'ny vaovao diso na izy nandray vilana comme d'habitude satria résultat ray no nandrasana tany mahajanga résultat ray sisa nandrasana tamin'ny lahady iny fa mbola misy olona 7 na 12 tsabona tany akoatran'ireo olona marobe tsabona ny trano any ino moa zany resana io sokafana koa nosy be dia manazay satria isy motif impérieux vaovao indray ho avoakanareo avoakan'le ministre ny tourisme sy ny transport marina fa tena hoe resaka tourisme ny an'le ministre ny tourisme et transport fa mba inona le mesure d'accompagnement ataonareo mikasika an'izany tourisme zany inona ny zavatra mitranga tsisy 0 maty daholo ny sehatra asa rehetrarehetra rehefa mikasika ny tourisme nangatan'ireny orinasa mikirakira'ireny fizahatan'ireny na ny hôtel na ny opérateur ny tour opérateur na ny agence de voyage na ny guide touristique samy nangataka ny zavatra tandrifiny azy daholo reny olona rehetrarehetra reny fa naleonareo name vola makorelona toy izay nanampy an'ireny aleonareo name ny olona asa informel toy izay nanampy ny asa formel fanontaniana mipetraka hatreto aiza ny ambom-bola rehetra amin'ny lutte contre ny covid iny mbola tsy mazavatra amin'izao zany no anisan'ny mahatonga ny mieritreritra hoe matoa anaovana n'ity visioconférence ty ny fivoriana ara-potoana ny sombambahoaka dia le tahotra amin'izay fanontaniana ho apetraka izay mihitsy no mahatonga anareo anao ny visioconférence io izay koa tsy afa-po mihitsy raha ohatra ka any anatin'izany écran zany no andeha metraka zany fanontaniana zany tsy hany mihitsy ny zavatra tokony ho atao fa mila valiteny matotra mila manontany ny ministre ny finance zay mila manontany ny ministre ny rehetra zay voakasika an'izany sosialim-bahoaka rehetra zany fa tsy avela fotsiny ohatr'izao manahirana ty raharaha ty tena manahirana ho ia satria mba mijery dia mitsiriritrytsika ny zavatra mitranga ny ivelany any hoe zao ny zavatra ataon'ny olona zao ny fanapa-kevitra ataon'ny olona ry fa le malagasy kely mahonja mahavaky fo ny kely ao pelantanany ara-mbola esorina aminy ny vahiny araka ny tenentsika teo ny mbola avela omena vahana mbola ho raharabe io resaka code de nationalité zay andalo amin'ny antemera ireo mbola ho raharabe mbola ho débat be io raha ohatra ka velanao débat raharabe raha tena olona resaka hoe apatride tena hoe olona tena mendrika an'izany azo eritreretina tsara misy olona tena mampalahelo ny amin'izany hoe 5 taona tena 50 taona teto Madagasikara tsy manana nationalité ninnininy fa misy le mietraketraka sy mivatravatra kosa ary mieritrertraka nyty Madagasikara ty rehefa tsika ny tsy tonga saina amin'izao malagasy tena manokatra ny saitsika sanatria mivava tsy manao incitation à la haine fa tena mampisokatra ny maso sy ny sofina sy ny saretrarehetra mbo mijery ny manodidina fa mahita tsika fa misy olona tena manalika manao tsinitsinina manambanimbany an'izany malagasy zany eto amin'ny tany malagasy tena hoe tompony mangatakatana eto amin'ny tany ny anaovan'ny olona ohatr'izany malahelo tena malahelo ny foko maly nijery ny
resaka affaire Telma sy ny héritier Razana Mahiva. Iny héritier tompony tany sy ny sisa le resahany tonga teto ny avocat ny Telma. Mieritreritra ny zavatra mitranga ao amin'ny fitsarana, fa tsy ao amin'ny fitsarana reny angeno misy kolikoly avo lenta goavana be. Misy mpitsara tena efa tena mamono eritreritra, maty eritreritra ao. Be dia be ny mahafantatra an'izany na saminareo mpitsara ary na ireo mpisolo vava reo ihany koa. Mahafantatra daholo hoe ihany na tena enjana be misy amin'ity resaka kolikoly. Ankoatran'ilay pression avy any ambony rehetrarehetra. Enjana be nge zavatra mitranga zany eo amin'ny fitsaranao. Io moa zany anisan'ny mahasaro-piaro mihitsy satria ny tenako dia mpisolo vava. Mpisolo vava androany, mpisolo vava-bahoaka androany, fa ny asako dia mpisolo vava. Ary mandra-pafatoka dia mpisolo vava. Sarotiny asaro-piaro amin'izany asa zany, rehefa manambanimbany, rehefa manao zany tsinitsinina n'izany asa zany, tsy azoko ekeny zany. Fa zavatra mitranga ao anatin'io resaka Telma io izay mbola tsy voalaza teto tamin'ny Fakomaly sy Maly. Fa ny directeur de cabinet na directrice de cabinet ny filoham-pirenena dia anisany manaraka akaiky amin'io affaire Telma io, ary masa miantso direct amin'ny mpitsara amin'io resaka Telma io, mi-intervenir directement na any amin'ny alalan'ny secrétaire général, na any amin'ny alalan'izany mpitsara zany, na any amin'ny alalan'izay tiany antsoina ao. Atahoran'ny mpitsara zany satria izy nge olona tao anatin'ny fondation, ao anatin'ny orinasa ny akbarali izy ny akarakara ny resaka serasera tao anatin'ny orinasa akbarali nge ny Ramatolova zay directrice de cabinet an'ny présidence zany dia manohy ny asany izy. Azontsika tsaina tsara ve le zavatra mitranga hoe tena manana ny olony tena ao anatin'ny présidence ny groupe akbarali, ary zay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe tena mieritreritra fa anazy ty fanjakana ty, manao ny zavatra rehetrarehetra afampitahorana sy ny instruction sy ny pression rehetrarehetra le olona ao anatin'ny fitondram-panjakana eo akaiky ny filoham-pirenena. Disoira masamy amin'ny tenareo fa diso ny zavatra voalazana eto zany. Jereo fotsiny ny cursus an'io directrice de cabinet ny présidence io. Jereo inona no asany taloha ary mbola tsy nanapaka n'le tadipotrany tamin'ny groupe akbarali izy. Mbola manohy ny asany izy hatramin'izao, ary zay le mazavatra mampirevolte antsika satria sady juge est parti, sady manao ny asa-panjakana no manao ny tombontsoa ho an'ny groupe izay misy anazy. Tsika efa mieritreritra fa raha miala izy dia andeha hanao asa hafa any amin'izay toerana misy anazy any. Ny teo aloha izay nidimby asany dia nomena anjara andraikitra hafa dia le financement azontsika avy any amin'ny any ivelany, vola indramitsika avy any ivelany ho entiny mamelona ny orinasany indray. Zany hoe le kitrano trano, nepotisme, favoritisme zany rehetrarehetra zany mitohy ihany. Rehefa itsika no miteny, rehefa mipanohitra miteny dia lazaina fa manakorotana, lazaina fa tsy marina, lazaina fa mandainga. Ohatran'ny zavatra manjoany le tovolahy miasa ao amin'ny asa tao amin'ny ministère ny fahasalamana zao, mampalahelo zavatra mitranga. Nanao ampamoaka tany anatiny tambajotra serasera tany izy. Satria anisan'ny tompona andraikitra n'izany resaka marché public zany tao anatin'ny ministère ny fahasalamana. Namoaka chiffre, namoaka tsy ambaratelo tao anatin'izany ministère ny fahasalamana zany. Fa inona ny tambony? Napetsoniny any amin'ny cybercriminalité izy androany. Kanefa moa hoe mbola ao anatin'ny fitsaboana ny tenany satria voan'ny Covid izy menakafy, dia mbola nahemotra le izy. Fa ny zavatra miandry zany dia ohatr' zany. Ary tsika rehefa tsy mifampiaro, tsika rehetra malagasy, itsika rehetra mieritreritra fa ampanjary ny famarinana eto amin'ity firenena ity, dia ny ratso ny mahazo ny toerany, ny olona mpanao business ny mahazo ny toerana eto. Mampalahelo nge zavatra mitranga hoe tsy avela mivory mihoatra ny 500 ny olona, tenenina fotsiny zany. Mampalahelo nge mieritreritra hoe ny an'ny fiangonana tsy mahazo mivavaka, tsy mahazo mivoha ny fiangonana, satria eritreretana fa hoe amindraretana. Fa rehefa ianareo mamorimory olona etsy sy eroa any amin'ny toerana rehetrarehetra izay tianareo any dia tsy misy olana. Fa le fiangonana nefa tonotononareo, atsotsonareo, andeha ampaherin'ireo marary reo. Fa ny olona kristianina tena kristianina tsy isy afa-tsy Andriamanitra sy ny fiangonana
ireo olona rehetra zay ao anatin'ny fiangonana tompona ndraikitra fiangonana ireo ray am-panahy reo ireo mpiandry ireo olona manana an'izany finoana zany mifikiran'ny olona rehetra hoe ampahery anazy ao anatin'ny aretina sy ao anatin'izany fahafatesana zany za tsy mino mihitsy hoe tamin'ny fotoana ny fampiresahan'ny filoham-pirenena sy ny ray am-panahy ao anatin'ny fikamana-kevatra dia nisy fanapa-kevitra hoe idina ny fiangonana fa io fiheverako anazy io dia décision unilatérale amin'ny filoham-pirenena io fa manina no atao an'izany misy fiangonana ny sokafana mihitsy natao andraisana amin'ny marary zavatra nitranga atao bomanam-bola atao nampalahatra be deabe ny antso azonay ny taraina azonay fa dia nisy fiangonana ny adventiste atao zay natao hôpitaly nandraisana andreo olona sahirana zay olona sy narary ny covid efa nisy tany amin'ny 50 am'zato na ery satria be deabe ny olona natao navoaka atao daholo ny olona ary tsy navela nanao ny asan'le dokotera zay nampiasan'io fiangonana ambomanam-bola ny adventiste io fa maninona inona le antony kanefa tsika vomaly fa komaly no maheno hoe nisy ny andro masera ny sokafana natao CTC ery andorany fotsy fa manina manao deux poids deux mesures ohatra zany fa rehefa iza dia atao ohatra zany dia rehefa iza tsy atao zany samy malagasy daholo ny tsabonan'io ary avitraina le atao fanjakana angefa tsy mavita ny asany ny olona mba manampiny zany atao ohatra zany ohatra nanenjehana ny rahety tamin'io resaka ODA io dia misy an'izao amin'izao fotoana zao misy manao business be amin'ny ODA sy ny OD4 dia olona mahitahita sy manana an'le vola ampiasaina zay akamakama indray ao anatin'le fitondram-panjakana malala ny anina ao anatin'ny fitondram-panjakana ianina hony vadin'ny ministra zao hony secrétaire général ministère zao hony nyrofiny tao daholo ny stock sisa tavela tao fa maninona ny fanao ohatra zany tsika fa maninona tsika ny fanao ohatra zany tsy mba misy antra zany tsy mba misy fo miantra ny filoham-pirenena moa tena araky ny teneniko ihany zavatra mba tiany le expression hoe firaisapo dia nomeny hatramin'ny fasana nataony hatramin'ny fasana firaisapo fa tsika tsy mba manana an'izany hoe fo antra zany ohatran'ny fo vato daholo tsy magaga hatramin'ny fiangonana iaho hoe dia tsy mahazo misokatra amin'ny fiangonana dia fiangonana ve dia tsy mavita misorganize hoe raha olona 50 no mandeha mivavaka ao latsaky ny 50 ataontsika hoe 7 dia tsy mavita misorganize fa fiangonana raha ohatra ka resaka olona 7 no atao anatin'ny fiangonana ngeza be anankiray dia na dia elanelana firmetatra ary fiangonana nge avo be ny plafond azo kafana daholo ny varavarana midadasika be io azo anaovana zay moa eto amin'ny plateau ena eto dia misy eto amin'ity studio ty misy purificateur d'air en permanence eto zay mavita dia miala dia manisy an'io dia fiangonana ve dia tsy havitan'izany ohatrany hoe manabarabara le fiangonana tsy mahavita azy ary raha misy olona mahay manana an'izany organisation goavana zany dia manontania fiangonana manontania an'ireo jere tsara reny rehefa manao an'ireny fionam-be reny na ny katolika zany na ny protestant zany na ny fivavahana hafa zany fa manana ny organisation zany ary enjany zany resaka protocole moa tsy anontaniana satria hainy zany fa raha resaka zavatra ohatra zany ny akabetsahan'ny olona anazy aretina nge dia tany anatin'ny fiarahamonina tany am-piasana tany amin'ireny kivorivory tany an-tsena tany anaty bus tany anaty taxi brose fa satria rehefa hoe any anaty avion raha va nivelany dia eritreretina hoe tsy misy nininina io mipirofo mitohaka amin'ny tendany io nanao lazaina fa nanao PCR nanao test reny olona reny niala tany Frantsa tonga teto izy nanao test nisy olona 2 na 4 voan'ny covid nefa ny inona ny discipline napetraka tamin'zareo mbola nisy olona tafaporitsaka ihany tao anatin'izay nandeha nody mbola mifampisamborana naverina tao amin'ny toerana anankiray maly indray lazaina indray ary nisy fanambarana ofisialy navoaka ny ministera anankiroa ny fahasalamana sy ny ministeran'ny transport fa hoe nivaly ny fitiliana tamin'ny 3 mai dia mbola misy olona 12 voan'le aretina covid-19 dia ireo olona ireo nalaina indray hotsabona eny votovorona eny votovorona fa ny ambony kosa zay tsy nahitana soritra retina dia nomena lalana mody fa nasaina nanao engagement manao soni hoe mihiboka ao an-trano inona ihany ny tena tianareo atao hoia hoe
fitarobato vilambava ary tena mampanantena zavatra tsy misy mihitsy ianareo ary mampananao foana ary mandainga foana nareo miova hevitra isa minitra isa-sekondra zay ny zavatra misy zay tsisy ny tsy normal zany hoe misy pour motif impérieux dia napodina le olona teto Madagasikara satria hoe misy maty hovonjeny maty ny havany itsabony dadany izy na itsabony mama marary izy sisa le olona mody eto Madagasikara asaina mihiboka 14 andro aloha zany ve de logika zany tsy aloha izy najanona tany ivelan'ny tany ihany le olona tsabony ary evo sitrana sanatry ny vavana maty andra ao anatin'ny 15 jours tsy logika le motif impérieux tsy logika indray ty hoe alefa mody indray le olona dia any an-trano izy manao engagement hoe mijanona ao an-trano ny olona niboana nasaina niboka tary amin'ny hôtel tary raha mbola nisy lasa nitsiripaka ihany lasa nandenody dia ahoana ny atokisana an'izany inona indray le motif impérieux indray zany no resahana indray mikasika andra olona reo mahita raha tena mahita raha mahavariana tena tsy fantatra ntsony hoe inona no zavatra ho resahana omaly moa zany dia nisy mpanao gazety niantso hoe ndao ianao interview kely maître Ianitra fa te anontany zay momba ny bilan ny filoham-pirenena satria efa mi-mandat atsasaky mandany zao dia nieritreritra inona moa zany no tenenina satria raha ny bilan zay ataotsika amin'ny saina tsy miangatra dia négatif amin'ny PDB tsy hoe satria mpanohitra dia zay ny zavatra tenenina fa zay no marina zay en toute objectivité inona ny velorano ny tanterahana teo inona ny zavatra nyresahana ny tanterahany teo inona ny zavatra nataony nanomboka tameritaona ka hatranontsika amin'ny teny zao inona ny zavatra palpable nefa izy milaza fa ny fotoanany rehetra dia lany ny 500 isan-jato mikasika ny ady atao amin'ny Covid tsapanao any an-trano ve zay ady nataon'ny filoham-pirenena zay fotoana lanina zay fa 500 isan-jato zay tsapanao ve fa tena nanao an'izay asa zay ve izy tsapanao ve fa nikarakaranao izy ny fahasalamanao nikarakara ny vary hoaninao nikarakara ny fianaran'ny ankizy be dia be nge zao ny ankizy tsy mianatra efa victime tameritaona inona mesure ndraisina teo hoy aho hoe aleo hiakatra indray le ministry ny fampianarana indray zao dia hoe fianarana any fanjakana ohatra anankiray ao amin'ny CEG Nansana misy devoir zao menandreo mpianatra reo fa tsy mahazo an'le devoir ny mpianatra anankiray raha tsy mandoa 500 isaky mpianatra le retsy école-mpanjakana zany sy école-mpanjakana zany CEG Nansana zany akoatra n'le vola efa naloha tamin'le voaniditra ny anatra le lazay filoham-pirenena fa tsy misy vola aloha le lazay le ministry ny fampianarana fa tsy misy vola aloha intsony le nampiady ny mpampianatra ny mpanabe sy ny ray aman-dreny ny mpianatra ary tsy mampandeha ny raha-mpampianarana amin'izao fotoana zao satria nylangaina nytenenina lainga ary nytenenina zavatra tsy zaka tsy seraniana le tompona andraikitra sy mpanabe ao anatin'ny fianarana anankiray dia zany zavatra zany no mitranga aiza le mesure d'accompagnement ny any amin'ny école privée sasany zay manakatao reny école mpanjakana reny école d'expression française reny ny afaka hoe mianareo nareo manao visioconférence mianatra en ligne nareo satria reny olona reny manakatao manana ordinateur manana tablette manana an'izany fahafahana zany reny olona mampianajanaka amin'ireny fa reto zana bahoaka mianatra amin'ny EPP mianatra amin'ny CEG mianatra amin'ny lycée aiza reto fahafahana matoa izy mianatra amin'ny sekolim-panjakana reny nidika an'izany kely ny fahafahany ray aman-dreniny tsy manana an'izany fanafahana zany izy asaina mandoha vola izy zao dia treto hoe 1500 ariary par élève raha ataontsika hoe 500 izy ndray klasy dia ataondreny kajikajy ho atao inona io zay ny tambon'le devoir omenandreoko izy ireo zay tsy mandoha an'izay vola zay dia tsy mahazo devoir dia ahoana ozy izy le mipitrapitra kely tsy manana an'izany vola zany mipitrapitra kely mahita ny sasany zany ny zavatra ilaina amin'ny fitondram-panjakana miany olona ao aminy ka raha matsapy ianao fa filoham-pirenena ny teny hoe ny fotoana lany rehetra dia 50% fotoana lany rehetra dia mikarakara ny vahoaka sy mikarakara ny ady atao amin'ny Covid-19 ty anisany ady ao anatin'izany atao anatin'izany adetrehana zany le ady lehibe io ny mikasika ny ankizy tsy mianatra mikasika ny fampianarana tsy ny hoe resaka fahasalamana fotsiny resahana satria misy fiantraikany any amin'ny fiainana manontolo io
tsy hoe crise sanitaire fotsiny fa misy crise économique ao, misy crise maro be ao anatin'izay. Fa zany moa zany dia atao amikambony daholo zany rehetra zany. Dia alefa mianatra amin'izay reto ankizy andeha nala fanadinana. Dia raha sanatry ny vavy, reo indray no mitondra le aretina n'ilay olona marefa ny trano indray. Re olona efa protégena hoe ny marefo tsy mandeha miasa, ny marefo tsy mandeha ny ampiasana. Dia ahoana indray ny zavatra mitranga. Ina le mesure d'accompagnement ataontsika le vaccine anteherany ty mampatahotra. Iza le omena an'le iza no tsondromina voalohany. Le mpanohitra ihany ve mbola mitehatra ihany ve efa niova le izy hoe ny dokotera mpiasa fahasalamana sy ny filaminana. Ny any ivelany ihany dia mba jereo ny olona prioritaire omena vaccine atao vaccine. Mba jereo alohany ihany fa tsy faly miteny fotsiny hoe vaccination ciblée ty. Tsy faly miteny izany fotsiny, izy aloha prioritaire. Tsetratsy ty resako ty. Na ny fitaovana ara, na ny fitaovana izay ilain'ireo mpiasa ny fahasalamana reo dia tsy ampy zany EPI zany. Gaga izahay mivoaka anaty tambajotra serasera ery amin'ny CTC eny Alarby. Misy olona manao akanjo, manao EPI, mivoaka manodidina, mivoaka an'le toerana anao an'le CTC Alarby. Tonga eny amin'ny arabe, eny amin'ny tanàna. Tamin'eritaona io efa nateraka olana be amponina teny Alarby. Hoe napetraka teny misy toerana hitsaboana marary ny Covid. Matahotra mioriora le vahoaka nge. Fa mbola mahita an'le olona mivoaka miaraka amin'ireny fitaovana reny. Fa inona ary ty zavatra mitranga ty? Le olona mivoaka ny ivelany miresaka, mandendeha. Zany ny discipline zany. Zany aloha tsy anjaran'ny filoham-pirenena angamba no anao an'izany. Fa misy tompon'andraikitra izay tokony amin'ireny toerana reny. Fa io moa zany taratra le goragoratra any faratapony dia manao izay tiany atao daholo ny rehetra. Dia ohatr'izay le iza no atao vaccine, iza no tsy atao vaccine. Dia ahoana ny manaraka? Raha lazaina fa raha afaka pitsy raha misety me ny première livraison, ho hitantsika hoe ahoana ny zavatra ho atao indray. Iza le ho atao, iza le ho vonjena. Fa ny mampalahelo tena mamerina ny teny fampiononana ho an'ny rehetra izay fianakaviany lavo, indrindrandrindra fa maro be dia maro be ny dokotera, ny professeur, ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Mahavaky ty fo ty izay le tena hoe matohina amin'ny fo. Misy olona akaiky fantatra tsara anatin'ny fianakaviana, dokotera maty lavon'io Covid-19 io. Fa professeur ihany koa mpampianatra rehetra eny amin'ny anjerimanontolo université rehetrarehetra reny. Na ny mpampianatra na ny enseignant chercheur, na chercheur enseignant, na ireo vacataire rehetra. Mitaraina daholo ireo mikasika ny zavatra tokony zo azony. Fa tsy maheno an'izany mesure d'accompagnement zany. Le izy moa zany tsy tokony mesure d'accompagnement fa tena zoan'ireo olona rehetrarehetra reo. Ny olona matimaty, ny mpampianatra matimaty. Fa direny moa zany dia farahidiny amin'izao fotoana izao satria tsy tafiditra tao anatin'ilay 50% ny asan'ny filoham-pirenena aloha ireny ny fahitana azy. Tsy mba nasiany resaka mihitsy mandritry n'ireny discours ataon'ireny amin'ireny famaliana ny fanontaniana reny. Tsy tafiditra ao anatin'izany ireny. Kanefa feno mpianatra marobe, mpampianatra marobe izay tsy mahazo ny tambo-karamany, tsy mahazo ny heure complémentaire, na ny heure supplémentaire, na ny indemnité isan-karazany, tsy misy an'izany. Ambokambony daholo, miandry daholo miandry fagasy. Efa tapitra ny lera, efa niotra kely ary izy io, fa raha naketo aloha ny anjarako raha pitson-drayntsika manohy izay zavatra tokony tenenina dia mametraka ny veloma finaritra ho an'ny tsirairay kopakopa-tanana ary maniry fahasalamana foana ho anareo rehetra izay tsy salama na dia tsy salama ny Covid ary maro ireo marary izay tsy voajery ao anatin'ilay 50% ny asan'ny filoham-pirenena, ireo voan'ny homamiadana, ireo marary manao insuffisance rénale, ireo rehetra izay marary izay mila zany any anatiny manao soins intensifs zany, mila oxygène zany. Mirary fahasalamana feno anareo tsirairay avy ary mampahery ihany koa anareo rehetra izay mitsabo amin'izao fotoana izao. Samy teny Andriamanitra daholo.